Jesosy tsika, gataka ny rano Jesosy tsika nadio atsika, anasa tsika ny rano Jesosy. Haleluya. Jesosy malala, mangataka ny rano zay, mangataka ny rano zay Jesosy anadioana, ny rano Jesosy anasa, ny rano Jesosy anadio ny tenako manomboka ny laoka hatrany amin'ny faladio, ny rano Jesosy anasa ny tenako manontolo, ny rano Jesosy anasa manontolo, ny rano Jesosy anasa ny lelako, ny rano manasa ny maso, ny rano mikorina Jesosy amin'ny vatako manontolo, ny rano manadio ny ankohonako, ny zanako, ny ray aman-dreniko, ny ray tapoamiko, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy mikorina, rano Jesosy mikorina, mikorina Jesosy amin'ny ankohonako, rano Jesosy mikorina amin'ny fireneko, rano Jesosy mikorina amin'izao tontolo izao maneran-tany, rano afafy Jesosy, rano afafy Jesosy, afafy ny rano Jesosy, afafy ny rano Jesosy, ny rano afafy Jesosy, ny rano afafy Jesosy, afafy ny rano Jesosy amin'ny ankohonako, amin'ny zanako, amin'ny ray aman-dreniko, rano afafy Jesosy, afafy Jesosy amin'ny fireneko, amin'ny zanako, amin'ny ray tapoamiko, rano Jesosy afafy amin'ny trano misy azy ao, ny rano afafy Jesosy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy. Afafy amin'izao trano izao ny rano Jesosy, afafy amin'izao trano izao ny rano Jesosy, afafy amin'izao trano izao ny rano Jesosy, afafy Jesosy amin'izao fondation izao trano izao ny rano Jesosy, afafy amin'ny fondation izao trano izao ny rano, afafy Jesosy ny rano Jesosy eny an-dalambe, afafy ny rano Jesosy eny an-tsena, afafy ny rano Jesosy any amin'ny hôpitaly, afafy ny rano Jesosy naiza naiza Jesosy any amin'ny bureau, any amin'ny boîte de nuit, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, afafy ny rano Jesosy, afafy ny rano Jesosy, lay rano zanak'ondry, lay rano zanak'ondry, lay rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, afafy ny rano Jesosy, afafy ny rano Jesosy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, afafy ny rano Jesosy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, afafy amin'izao toerana izao, afafy amin'izao trano izao, afafy amin'ny tenako, afafy Jesosy ny rano, afafy amin'ny rindrina varavarana varavarankely, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, afafy ny rano Jesosy, afafy ny rano Jesosy, afafy ny rano any amin'ny fireneko, afafy ny rano Jesosy any amin'ny fireneko, afafy ny rano Jesosy, rano Jesosy afafy, 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 na any an-dalana, na any an-tsena, na iza naiza misy anay Jesosy, ay rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, afafy amin'izao vidéo zao ny rano Jesosy, afafy amin'izao vidéo zao amin'ny téléphone, amin'ny bafla, rano Jesosy afafy amin'ny télévision, rano Jesosy nitafoka atao satana rehetra efa jambina, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, afafy ny rano Jesosy, afafy ny rano Jesosy, afafy ny rano Jesosy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, afafy amin'izao toerana izao ny rano Jesosy, rano Jesosy afafy amin'izao toerana izao, rano Jesosy afafy amin'izao toerana izao, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, afafy ny rano Jesosy, afafy ny rano Jesosy, haleluya. Any amin'ny hôpitaly, na iza naiza Jesosy afafy ny rano any amin'ny ankohonako, amin'ny zanako, afafy ny rano eny an-dalambe, any amin'ny ranomasina, any amin'ny riviera, any amin'ny firenena maro samihafa, afafy ny rano Jesosy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, lay rano zanak'ondry tsisy kilema, rano zanak'ondry tsisy kilema afafy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, afafy ny rano Jesosy, afafy ny rano Jesosy, tondra fiadanana ho ahy, tondra fifaliana ho ahy amin'izao tokantrano izao, amin'izao tokantrano izao, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, haleluya, haleluya.
any amin'ny tokantrano tsirairay avy afafan'ny ranao Jesosy. Any amin'ny tokantrano tsirairay avy afafan'ny ranao, afafan'ny rano zanak'ondry, afafan'ny rano zanak'ondry, afafan'ny rano Jesosy, afafan'ny rano Jesosy, afafan'ny rano Jesosy. Alleluia. Amin'izao fotoana izao Jesosy zay dia hisotro ny ranao. Hisotro ny ranao zay Jesosy. Jesosy satria ny rano mitondra fiainanao anay, fifaliana ho anay. Sotroko ny ranao Jesosy. Sotroko ny ranao Jesosy. Rano Jesosy sotroiko. Rano Jesosy sotroiko. Rano Jesosy sotroiko. Sotroiko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Rano Jesosy sotroiko. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Manadio ny fisainako. Manadio ny fisainako. Manadio ny fieritreretako. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Rano Jesosy sotroiko. Rano Jesosy sotroiko. Manadio manasa ny vatako. Manadio manasa ny vatako. Manala ny aretina rehetra. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Rano zanak'ondry. Rano zanak'ondry. Rano Jesosy sotroina. Rano Jesosy sotroiko. Rano Jesosy sotroiko. Sotroiko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Rano Jesosy. Rano Jesosy sotroiko. Sotroiko ny rano Jesosy. Sotroiko ny rano Jesosy. Anasa nadio. Anasa nadio ny rano Jesosy. Anasa nadio ny rano Jesosy. Tondra fiainana ho an'ny rano. Tondra hery ho an'ny rano. Jesosy sotroiko ny rano. Sotroiko ny rano hanala ny aretina rehetra raiky tapisaka ato anaty. Sotroiko ny rano Jesosy. Alleluia. Alleluia. Amen, amen, amen. Amin'izao fotoana izao tsika angataka ny fanahy masina hidiny eto. Angatatsika ny fanahy masina. On va appeler le Saint-Esprit. Alléluia. Pour nous remplir. Amenao tsika ny fanahy masina. Fanahy masina fenoy izay. Fanahy masina midina ameno anay. Fanahy masina midina hitarika anay. Fanahy masina midina ameno anay. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy ianao izay fanahy masina. Fenoy ianao izay fanahy masina. Midina fanahy masina. Midina fanahy masina anatrika an'izao toeran'izao. Fanahy masina miranao izay. Fanahy masina miranao izay. Miranao izay fanahy masina. Miranao izay fanahy masina. Ameno anay. Ameno anay anao fanahy masina. Ameno tsy ampy rehetra. Ameno ny banga rehetra. Fenoy izay manokany amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay fanahy masina. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy ny fanatrehanao. Fenoy ny fanatrehanao. Indrindra ny teninao izay nona hezy fanahy masina. Mameno anay le vokatry ny fanahy. Mameno anay le vokatry ny fanahy. Fanahy masina mameno. Fanahy masina midina. Fanahy masina fenoy izay. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy izay fanahy masina. Alléluia. 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 Amin'izao fotoana izao tsika alohany androantsika ny asan'ny devo sy asan'ny maizina rehetra anolo tena atsika. Alléluia. Atoloran'i Jesosy ny tenanao satria ny tenanao dia tempolon'ny fanahy masina. Ny tenanao dia atao anjakan'i Jesosy. Ka tsy zavatra hafa tsony anjaka ao anatinao afa-tsy Jesosy Kristy tompo irery ihany. Amen. Alléluia. Jesosy ndreto hoe tompo alalo manolo tenao anao. Atolotra ianao ny tenanay, ny momba anay rehetra Jesosy anjakanao. Anjakao Jesosy ny asako. Anjakao a Jesosy amin'ny fiainako. Anjakao a Jesosy na misy mahita na tsisy mahita. Aoka ianao Jesosy anjaka amin'ny fiainako. Aoka ianao Jesosy andidy amin'ny fiainako. Jesosy Jesosy malalo, manjaka Jesosy, manjaka Jesosy, manjaka Jesosy, manjaka Jesosy amin'ny fiainako, manjaka Jesosy amin'ny fiainako, manjaka Jesosy, anjakao a Jesosy, anjakao a Jesosy, anjakao ny fiainako rehetra, anjakao ny foko, anjakao fieritreretako, avy Jesosy anjaka, avy Jesosy anjaka, anjakao Jesosy ao, anjakao Jesosy ny fisainako, anjakao Jesosy ny fieritreretako, anjakao Jesosy ny fiteniko, anjakao a Jesosy, anjakao a Jesosy satria tsy manana afa-tsy ianao, tsy manana afa-tsy ianao a Jesosy. Aoka ianao mpanjaka ny foko, aoka ianao mpanjaka ny foko, aoka ianao mpitarika fanahy masina. Alléluia.
Anjaka ho a Jesosy. Anjaka ho a Jesosy. Aleluia. Anjaka ho a Jesosy. Anjaka ho a Tata Malalo. Anjaka ho a Jesosy. Ianao no mpanjaka ny foko Jesosy. Ianao no mpanjaka ny foko Jesosy. Haleluia. Anjaka ho a Jesosy. Anjaka ho a Tata Malalo. Avy manjaka Jesosy. Avy manjaka Jesosy. Anjaka ho anao a Jesosy. Anjaka ho tanteraka ao Jesosy. Nomboka any amin'ny loka hatrany amin'ny faladiko. Anjaka ho a Jesosy. Anjaka ho a Jesosy. Aleluia. Aleluia. Sotra Jesosy. Sotra fa manjaka ty anatiko ianao. Manjaka ty anatiko ianao. Manjaka aminay ianao. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Aleluia. Aleluia. Amin'izao fotoana izao tsika angataka ny afon'ny fanahy masina menao tsika. Afon'ny fanahy masina hidiny eto. Afon'ny fanahy masina menao tsika. Ny afonao fanahy masina hidiny eto. Ny afonao fanahy masina hidiny eto. Ny afonao fanahy masina natrika raha eto. Ny afonao fanahy masina. Ny afonao fanahy masina. Midina ny afonao. Midina ny afonao. Midina ny afonao. Ny afonao fanahy masina menao anay. Ny afonao fanahy masina. Ny afonay fanahy masina. Ny afonao fanahy masina. Fanahy masina venoy ny afonao izay. Venoy ny afonao izay fanahy masina. Mila ny afonao izay fanahy masina. Mila ny afonao izay. Anjakao zay Jesosy. Anjakao ny fananay. Anjakao ny fananay. Anjakao. Anjakao ny afonao zay fanahy masina. Ny afonao anjaka eto. Ny afonao nanjaka eto. Ny afonao nanjaka eto. Ny afonao fanahy masina. Ny afonao fanahy masina. Ny afonao fanahy masina meno. Ny afonao fanahy masina meno ny loko. Ny afonao fanahy masina mikalifia. Ny afonao fanahy masina. Ny afonao mahery. Ny afonao mahery. Ny afonao mahery. Amen. Kira masiko basika bakatara. Ny afonao fanahy masina hidiny eto. Ny afonao fanahy masina hidina aminay. Ny afonao fanahy masina hidina aminay. Aleluia. Amen. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika nidroka ny divosy lasan'ny firongany rehetra. Roa amin'ny anaran'i Jesosy tsy hanakery aminao, tsy hanakery amin'ny ankonanao, tsy hanakery amin'ny tokantranonao. Aleluia. Jesosy malalo eto zay tandroka ny asan'ny divosy firongany rehetra Jesosy. Ny devoly rehetra manelingelina anay tsy mampifantoka anay Jesosy. Tondra fikorotanana eo amin'ny fiainanay Jesosy dia efa ravany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny devoly mitondra adiady rehetra ravany amin'ny anaran'i Jesosy. Tondra tsy fantony rehetra ravany amin'ny anaran'i Jesosy. Tondra korotana rehetra ravany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny devoly Jesosy ny
akamoana tsy vazotoana rehetra rehefa torana amin'ny ranao Jesosy torana amin'ny afinao Jesosy ny afinao mandoro ny afinao mandrava Jesosy ny asany maizina rehetra ny forongany entan'izy ireo rehetra Jesosy izay rehetra ao anatiny Jesosy ao anatiny Jesosy sorcier franc-maçon illuminati Jesosy ianao Jesosy nikasika azy ireo aminao toroko amin'ny afinao mandainga ny afinao tsy mare ny afinao Jesosy mandoro ny afinao Jesosy mandoro ny afinao Jesosy mandoro ny afinao Jesosy mandoro ny asany vava ny asany satana rehetra efa ravana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo fenafy Nazareta rava ny asany devoly rehetra rava ny asany aizina rehetra rava amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra ao anatiny izany ao anaty franc-maçon illuminati ocultisme rehetra Jesosy fa torana amin'ny ranao ny afinao Jesosy ny afinao Jesosy ny afinao Jesosy ny afinao Jesosy mantony asany devoly sy forongana rehetra ny afinao Jesosy manapatapaka ny asany maizina rehetra diarikosikara baba oria baba Oria basekara Oria baba Kira basekara baba Oria baba tous les esprits qui viennent dans l'eau fanay ratsy rehetra avy anatin'ny rano fa torana amin'ny afinao torana amin'ny afin'ny fanahy masina afon'ny fanahy masina mandoro afon'ny fanahy masina mandoro afon'ny fanahy masina mandoro afon'ny fanahy masina mandoro afonao fanahy masina afonao fanahy masina ny afinao fanahy masina ny afinao Jesosy mandoro ny afinao Jesosy mandoro ny asany maizina rehetra mandoro ny asany fahavalo rehetra mandoro Jesosy velam-pandrika ataon'ny satana eo aminay Jesosy izay rehetra velam-pandrika atao izay fa torana amin'ny afinao Jesosy ny afinao mandoro Jesosy Alléluia torana amin'ny afinao Jesosy ny asany fahavalo rehetra tsy anaketsana ampahifana amin'izao vidéo izao midina eto ianao fanahy masina amin'ny fiterana izay taonay midina eto ianao fanahy masina amin'ny fiterana izay taonay Alléluia amen hahitra amin'ny fiterana atsika satria hitra amin'ny tenin'Andriamanitra satria ty live ty tapatapaka foana miala tsindrindry amen idiran'i Jesosy tsika amen Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout. Je parle la fidélité de Jésus. Je parle la fidélité de Jésus. J'ai proclamé sa volonté. Alléluia. Sandra Tesosiga. On parle de sa bonté. Il est fidèle. Alléluia. Sandra Tesosi. Ce Dieu fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire du nom de Jésus.
m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, comment tu m'as aimé. Il m'a aimé, Jésus. Il m'a choisi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Je t'adore de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es fidèle dans ma vie, Seigneur Jésus. Alléluia. The Bluetooth device is ready to pair. Ta fidélité, je dis de tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. The Bluetooth device is connected successfully. Oh, oh, oh. Ta fidélité, je dirai tout. Je dirai tout ce qu'il a fait pour moi. La gloire de ton nom. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. De ton nom. Amen, amen, amen. La gloire de son nom est merveilleux. Il est merveilleux, notre Seigneur. Alléluia. Vous like it, Yantika? Et qui me donne la joie. The Bluetooth device is ready to pair. Pour les flèches de vie, le vaste l'équité m'a libéré. The Bluetooth device is connected successfully. Où irai-je encore loin de toi? Celui qu'on appelle Manuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux personnel, mon ami, mon cœur, mon chéri.
Comme un sceau dans mon cœur, soit gravé le nom de mon Jésus. Où irai-je encore loin de toi? Celui qu'on appelle Emmanuel. Mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, combien précieux personnel. Mon ami, mon cœur, c'est lui notre ami, c'est Jésus. C'est lui qui est notre ami. Alléluia. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, c'est lui mon Jésus. Alléluia, Jésus tournant, Jésus fantascanao, c'est lui. C'est Jésus qui vient de Nazareth. Mon Jésus, mon Jésus, ton amour en moi demeure, ta présence en moi demeure, je veux t'appartenir. Alléluia, alléluia. Allora nella cantina di maggio e tirando fuori da Gesù se maggio ma si non fa una puttana sono. Il est mort sur la croix pour toi et moi. Son sang versé pour moi et toi. Mate je sola sono. Alléluia. Fana puttana sono fittiava de bel mi Gesù se tiga. Passando tiki zamzani la zani. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé. Ouh, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de Jésus-Christ. devant L'agneau immolé, l'agneau c'est Jésus, l'agneau c'est Jésus-Christ. Alléluia. Que les faibles disent je suis fort, que les pauvres disent je suis riche. Même je suis pauvre, je suis riche avec Jésus. Alléluia. Je suis riche. L'aveugle dit j'ai pu voir. Alléluia. Tout ce que Jésus a fait pour moi. Alléluia. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Devant l'œuvre de Jésus-Christ. Devant l'agneau immolé. Dans son sang versé. Alléluia. Les diables ont fui. Les diables ont fui. Alléluia. Quand tu appelles le sang de Jésus, il fuit. Quand tu appelles le sang de Jésus, il fuit. Car le sang de Jésus est le feu. Le sang de Jésus est le feu dévorant. Alléluia. Sana, oh Sana, Jésus est ressuscité. Amen. Il est ressuscité, notre papa. Il est ressuscité, il a assis sur son trône. À l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est. Il a assis sur son trône, notre Jésus. Il est mérite d'adoré. Il est mérite d'adoré car il est mort pour toi et moi. Alléluia.
Alléluia, devant l'œuvre de la croix. Alléluia, la tête de serpent écrasée. Seigneur Jésus, écrasé la tête de serpent. Alléluia. C'est pour moi l'éternel bon réquilé. Parle-toi, l'éternel bon réquilé. Devant l'œuvre de Jésus-Christ, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et son sang versé, pour moi et toi. Jésus n'a pas resté dans l'enfer. Il n'a pas resté dans l'enfer. Alléluia. Il a réveillé, il a ressuscité, il a mené beaucoup des anciens de l'enfer, car il a ressuscité. Alléluia. Et il a monté au ciel. Il n'est pas mort, notre Dieu. Il n'est pas mort, notre Jésus. Il est ressuscité le troisième jour. Le troisième jour, il n'a pas resté dans les tombeaux. Il a ressuscité. Alléluia. Et Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité, mon papa. Il est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il n'a pas resté dans les tombeaux. Satan a échoué. Il a échoué. Lucifer a échoué. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Il n'a pas resté dans le tombeau. Il a mené beaucoup d'âmes. Il a mené beaucoup d'âmes. Satan a échoué. Il croyait que c'est fini pour Jésus. Il croyait qu'il a mis sur la croix et c'est fini pour Jésus-Christ. Il ne connaît pas que c'est lui, il est Dieu. Il est Dieu, Jésus. Il est Dieu. Hosanna toi, l'agneau. Hosanna toi, Jésus. Hosanna toi, Jésus. Hosanna toi, Jésus. Hosanna toi, Jésus. L'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Jésus, tu n'as pas resté dans les tombeaux, Seigneur. Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité.
sauvé. Ao fanavotarao anay Jesosy. Nanaiky anao no faty. Nanaiky anao no faty Jesosy. Nanaiky anao no faty Jesosy. Ressuscité. Pour toujours. Jésus est ressuscité. Ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Jésus est ressuscité. N'a pas resté dans les tombeaux. Satan a échoué. Le diable a échoué. Lucifer a échoué. Car Jésus-Christ a ressuscité le 3e jour. Il n'a pas resté dans les tombeaux. Tsy nijana tao am-pasana izy. Nandresany fahafatesana Jesosy tika. Ary nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo. Nipetraka ao ankavanan'Andriamanitra iray. Mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana izy amin'izao fotoana izao. Miandry ny andro hitsarana antsika tsirairay avy. Velona mandrakizay Jesosy tika. Alléluia. Il n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Et il a encore les trous dans sa main jusqu'à maintenant. Il a encore les trous, ceux qu'ils ont cloués sur la croix. Ça veut dire qu'il est vivant. Il est vivant, notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde entier. Alléluia. Rehefa tonga eny amin'ireo lanitra Jesosy, ny maso rehetra hita azy. Ny maso rehetra hita azy, tomany ny firenena rehetra. Iaiky fa izy marina ilay Jesosy. Na izay nanombo azy teo maintsy fijaliana azy. Alléluia. Dia ahita azy ka hitomany. Ho avy amin'ny voninahitra Jesosy. Ho avy amin'ny soavaly. Ho avy amin'ny voninahitra izy. Alléluia. Les rois des rois, les seigneurs du Seigneur. Apocalypse 19. Les rois des rois, les seigneurs du Seigneur. Son nom, c'est les rois des rois, les seigneurs du Seigneur. Et il est écrit, c'est lui la parole de Dieu. Izy le tenin'Andriamanitra. Amen. Sotra Jesosy. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra atsika fa hivavaka aloha ametraka amin'izay eo ampelatanan'i Jesosy Kristy Tompo. Alléluia. Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitra. Misaotra anao Jesosy amin'izay vavaka nentinay tapany voalohany teo zay. Ary ankehitriny Jesosy dia hiditra amin'ny teninao indray izay nazava ny teninao. Mangataka anao aho fanahy masina nendriny lelako. Mangataka anao fanahy masina mpiteny fa zao dia fitaovana fotsiny ihany. Fa anao ny teny, anao Tompo malalo. Koa mitenena amin'ny zanakao amin'ny mpanomponao. Zay rehetra miainao zao video zao Jesosy. Zay rehetra kasinao anaraka an'izao video zao Tompo malalo. Ianao Jesosy anendriny lelako Jesosy. Ianao no ampiteny eto Jesosy malalo. Mba ho fantatray ny marina izay tianao ambara amin'ny teninao eo. Misaotra fanahy masina. Foany Jesosy zay rehetra tsy avy aminao. Ny velam-pandrika alefan'ny Satana rehetra. Ny filesy alefan'ny Satana rehetra dia efa tsisy ambinina. Fa aoka ny ranao andidina an'izao toeran'izao. Ny ranao andrakotra ny video. Ny ranao mandrakotra Jesosy ny tenako Tompo. Ary mba tena hifantoka izay tsirairay avy amin'ny teny izay lazainao eto. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Ato amin'ny Kortiana voalohany tsika toko faha 12. Kortiana voalohany toko faha 12 dia vakitsika amin'ny komandiny voalohany zany. Ny komandiny voalohany hatramin'ny fahavalo. Eo zany aloha no azavaitsika zany izay tiany ambara amin'io resaka fanomezam-pahasoavana io. Efa nanaraka antsika ny fanahy masina, ny fanahin'Andriamanitra, fanahy fiton'Andriamanitra, ny vokatry ny fanahy masina. Androany antsika nomboka anaraka ny fanomezam-pahasoavana. Ny fanomezam-pahasoavana
Ny fanomezam-pahasoavana zany dia fanahy masina manome anio. Ny fanomezam-pahasoavana zany fanahy masina no manome azy aisoanao. Ary rehefa atsika zany manomboka mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, efa manomboka atsika mandeha araka ny sitrapon'ny Tompo dia mandeha araka ny izay hoe fitarian'ny fanahy masina zay zany, manomboka malala ny tsara sy ny ratsy ianao hitanao ny fahamarinana, fantatrao ny fahamarinana, mitandrina anao ny ditin'Andriamanitra, dia manomboka eo zany ny Tompo, ny fanahy masina manome ilay fanomezam-pahasoavana. Fa ianao aloha tsy maintsy feno ilay fanahy fiton'Andriamanitra sy ilay vokatra ny fanahy masina sivy. Ny fiainana kristianina zany dia misy etapy. Tsy hoe tonga de hoe mandeha ianao zany de lasa ohatra vao nandray an Jesosy ianao tonga de ohatra hoe lasa ianao fa tena hoe nahainao daholo ny zavatra rehetra, na tonga de mpaminany ianao, tsy zay zany. Fa misy etapy ny lalana kristianina, ary tsy maintsy misy fizahan-toetra zany. Alohan'ny zavatra rehetra, na io fanomezam-pahasoavana io tsy omemen'i Jesosy fotsiny amin'izao raha tsy mandalo test atsika. Halleluja. Satria tsisy olona nome zavatra hoe ohatra zao omena moto anao nefa tsy hainao mitondra an'le moto. Ohatra raisiko zany zay. Tsy hainao mitondra ny moto nefa ianao hividy moto. Tsy hainao mitondra tôbily nefa ianao omena tôbily. Tahaka an'izay zany le fanomezam-pahasoavana. Ka io zany mila hainao tsara mitondra azy, mitandrina rehefa omeny fanahy masina ny fanomezam-pahasoavana, satria ny fanahy masina no manome an'io. Arakaraka izay manandrify atsika. Tsy voatery hoe ho azontsika rehetrarehetra, tsy voatery hoe ho azonao daholo ny fanomezam-pahasoavana, fa zarazaraina samy hafa araka an'io tenin'Andriamanitra io. Zarazaraina samy hafa zany ilay fanomezam-pahasoavana. Vaketsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, ny amin'ny fanomezam-pahasoavana samy hafa. Ary ny amin'ny zava-panahy ry rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampy moana araka izay nitaomana anareo. Ko mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozina Jesosy. Ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny Tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Halleluja. Itsika rehetrarehetra tsisy nahalala an Jesosy, tsy afaka nanonona ny anaran'i Jesosy, tsy fantatsika ny fiaina hoe ina marina fiaina miaraka amin'ny Jesosy, tsy fantatsika ratsy ny fanahy masina. Amen. Raha tsy fanahy masina mampahalala antsika ny marina, tsy fantatsika io na tenin'Andriamanitra io na za zany tsy mahalala an'io, fa le fanahy masina ao anatsika zay mazava-dehibe ny fanahy masina. Zava-dehibe ny fanahy masina, ary mila kolokolointsika, arovantsika tsara. Zay mahatonga Jesosy hoe aza manao palahelo fanahy masin'Andriamanitra izy iray zay. Faharoa koa ny teny izy hoe raha misy miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy azo famelan-keloka. Tena hoe io fanahy masina io zany dia tena mampitandrina antsika Jesosy amin'ny fanahy masina. Halleluja. Io no mitahiry antsika mandra-piavin'i Jesosy. Fanahy masina no mampahalala antsika ny tsara sy ny ratsy. Fanahy masina no miteny amintsika, mibitsika amintsika ahafahantsika andova ny lanitra. Fa tsy afaka andova ny lanitra antsika raha tsy eo ny fanahy masina. Zay mahatonga hoe Virgine Adala teo ihany fanahy masina tao aminy tamin'ny voalohany. Fa rehefa tsy nikolokoloiny ny fanahy masina, rehefa tsisy fandaisana amin'ny Jesosy izy dia miala fanahy masina, dia zista izy ilay kristianina fombafomba, kristianina fahazarana, kristianina isaky ny alahady. Ny kristianina tsy ny alahady ihany, tsy ny manao asa be ihany hoe ny kristianina, fa ny voalohany indrindra ny kristianina dia mifady ny ratsy rehetra. Amen. Mifady ny ratsy rehetra, komba isan'andro,
ataka isan'andro, jour et nuit. Fa ianao no mila miady, ianao mila mitsangana, ianao mila manohitra. Amen. Izay le hoe fizahan-toetra fakapanahy. Isan'andro tsika, isan'andro dia tadidio fa tsy maintsy misy fizahan-toetra ao ray, dia tsy maintsy misy fakapanahy. Tsy maintsy eo Satana, tsy maintsy eo ny herin'ny fanahy masina mijery anao ihany koa. Amen. Halleluja. Dia atraiza ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra. Atraiza no fankatoavanao an'ity tenin'Andriamanitra ity, satria ny tenin'Andriamanitra tsy iza fa Jesosy. Halleluja. Mankatao ny tenin'Andriamanitra ve anao? Fa fanahy masina tsy midina raha tsy mankatao ny tenin'Andriamanitra tsika. Raha tsy manao sakrifisy ny tenatsika, tsika tsy hidina mihitsy ny fanahy masina, tsy hiasa mihitsy ny fanahy masina, tsy hitombo mihitsy ny fanahy masina, tsy ho azo mihitsy ny fanomezam-pahasoavana raha tsy mandeha araka ny fanahy masina. Voalohany indrindra ireo fanahy rehetra nijerentsika teo ireo, reny zaraiko ireo. Amen. Dia manambara ny toetrantsika ireo. Halleluja. Le toetrantsika andavanandro, le fanahy fiton'Andriamanitra sy le toetra vokatry ny fanahy masina. Halleluja. Ireo toetra ireo zany hita amintsika dia tonga ny fanomezam-pahasoavana omeny Jesosy, omeny atsika. Fanahy ny fahendrena dia manambara fahendrena zany toetra. Fanahy ny fahalalana manambara toetra. Halleluja. Jereo koa ny vokatry ny fanahy masina fa toetra ihany koa nambarany eo. Le toetra tsika mihitsy zany novoizan'i Jesosy, tiany Jesosy tena hoe hifantoka tanteraka amin'ity tenin'Andriamanitra ty zany fiainantsika. Ka raha tsika amiteny hoe toetrako ty tsy afaka miova, ny toetra ratsy afaka miova, ny tarehy ratsy no tsy afaka hovainao na asianao inona na asianao inona, io tsy afaka miova. Fa ny toetra ratsy no afaka miova, afaka miova. Halleluja. Hoy izy ianao tsy mety afaka fa Jesosy ane malala, Jesosy ane mpamindra fo, Jesosy ane micomprendre. Zay manko fatao fitenitsika, Jesosy micomprendre atsika fa izy mpamindra fo be fitiavana. Marina Jesosy mpamindra fo be fitiavana, fa tandremo ny lalanao. Indrindra atsika efa malala ny marina, indrindra atsika efa mahafantatra ny fahamarinana, mila mitandrina tsara. Halleluja. Aza fenina ao anatin'i Jesosy micomprendre ny toetranao. Aza feninao fa mila miezaka miala. Mpimenimena lava ianao dia miezaka miala amin'izany. Mpifosafosanao miezaka miala amin'izany, afaka miala amin'izany somatsara. Za zany mpifosa olona zao, za zany mpiresaka olona. Halleluja. Fa rehefa mangataka amin'i Jesosy ianao, ain'i Jesosy afahana, tsy zava-mahagaga tsoin'Andriamanitra tao. Io fitiavana io dia manambara fitiavanao namana ohatra, satria ny tompo dia ny didy lehibe indrindra izy dia tiavany tompo Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, herinao rehetra, sainao rehetra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Reo didy anankiroa reo no iompanany zavatra rehetra. Iompanany ty ten'Andriamanitra ty dia resaka fitiavana. Fa fitiavana tsy miaro fahotana. Fa izy ankehitriny ange afangaro tsika hoe sady tiany Jesosy ihany ianao anaty fahotana, tia. Fa raha anao tian'i Jesosy, tian'ny namanao, dia tsy miaroaro fahotana. Amen. Ohatra tianao io namanao io, raha tianao ny namanao, tsy hifosan'ny namanao mihitsy ianao. Halleluja. Tianao Jesosy dia Jesosy ho nambaranao. Dia tianao mifanatrehan'i Jesosy foana satria tianao Jesosy, tianao hanjaka amin'ny fiainanao. Tahaka an'izay koa ny namanao. Amen. Marina fa tsy mora io fitiavana io. Fitiavana tsy metsara vela ty, fitiavana tsy mirehareha, fitiavana tsy meboebo. Ao ihany koa ny fitiavana ny manenjika anao, ny mankahala anao, ny fahavalonao, mila tiavinao. Amen. Toetra zany tena ambaran'io le
fanahy le fahafenona le vokatry ny fanahy sy ny fanahy fiton'Andriamanitra. Fa rehefa ianao mitandrina amin'ireo toetranao ireo tonga ho azy ny fanomezam-pahasoavana. Amen. Mitoetra ao anatinao fanahy masina. Fanahy masina mijery hoe makato teny jereny fanahy masina jereny Jesosy firy% amin'ny teniko no makato avinao. Dia amin'izay fotoan'izay mitoetra ny fanahy masina. Alléluia. Mitoetra ao anatinao izy. Io fantatrinao foana raha kristiana dia mahalala an'izany. Jerentsika ny 14. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Zarazaraina ilay fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy dia iray ihany. Ny anankiray izy nomeny fanahy teny fahendrena. Jereo le teo amin'ny le fanahy fiton'Andriamanitra fa nisy fanahy ny fahendrena. Dia eto fanahy teny fahendrena. Alléluia. Le anankiray zany le fahendrena avy amin'Andriamanitra mihitsy. Le teo aloha le nijerentsika dia hoe raha ianao izy manam-patahora ny fahendrena voalohany dia fatahoran'Andriamanitra. Dikan'izay zany le fahendrena dia tena le fahendrena avy amin'ny tompo mihitsy le fatahorana fakatoavanao ny teniny. Iny le fahendrena voalohany ny teneniny teo. Dia le toetrantsika. Fa eto dia fanahy ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena. Fomba fiteny. Le fiteny tsika fiteny manana fahendrena. Amen. Miteny tsika dia teny zany hoe teny mandresy lahatra olona ohatra hoe ampahendrena. Amen. Le ray teo aloha dia le toetra fanahy fahendrena fa eto dia fanahy ny teny fahendrena. Zany hoe le fanahy koa zany io koa zany dia fanomezam-pahasoavana. Omeny tompo anao hoe mahay miteny anao, mahay mandresy lahatra olo anao, mahay mizara ianao. Amen. Io zany dia io koa zany omeny tompo zany le fanomezam-pahasoavana. Fa misy olona tsy mahay miteny mihitsy. Vao miteny izy dia mivazavaza. Vao miteny izy dia mandratra olona. Amen. Dia izay anefa mila angatanao mba omeny Jesosy fanomezam-pahasoavana ianao. Ahiteny andresy lahatra ny hafa ampahendrena. Amen. Ny fanahy masina irery ihany no afaka manova ny tenintsika. Dia io zany ny fanomezam-pahasoavana. Mahay manova ny fomba fitenitsika. Marina fa misy fotoana antsika mety hoe raha tany amin'izao tontolo izao alaisika ohatra zany tsika tany amin'izao tontolo izao ny fomba fitenitsika tsisy point tsisy virgule. Fomba fitenitsika zay tiantsika ho tenenina na teny vararaka io na teny ino mivoaka eo daholo. Fa rehefa ao amin'ny Jesosy dia omeny an'io fanomezam-pahasoavana io tsika dia mahay miteny ampahendrena, ampahitsiana. Alléluia. Teny fahendrena ampitiavana. Na io teny aloka ny vavantsika io zany eo amin'ny molotratsika io zany dia mila hita avy ao anatin'ny fotsika. Raha tany amin'izao tontolo izao tsika miteny ao amin'ny molotratsika ao fa anatin'ny fotsika ao mandainga, anatin'ny fotsika ao maloto. Ao amin'ny vavantsika dia mivoatra tsika hoe mahay miteny. Jereo aka ohatra zao jereko alaiko ohatra fotsiny zao nireo mpanao gazety. Mahay teny mandahatra teny tsara lahatra reo. Kanefa misy amin'izy ireo tsy marina ny teny alokany. Ny teny alokany vavany sy ny teny soratany. Fa atsika kosa rehefa amin'ny Jesosy ny teny izay hoentsika dia teny fahendrena avy amin'ny fotsika ao marina. Amen. Tsy zavatra miafokafona. Izay zany mampiavaka atsika teo aloha sy atsika ao amin'ny Jesosy. Io fanomezam-pahasoavana ao amin'ny Jesosy io. Amen. Misy olona miteny fa tonga dia
tonga de hoe maneho ohatra hoe olona anankiray vao miteny le olona de tsapanao tena milendrika any anatin'ny fonao le teny de tena mandresy lahatra anao tena manova anao. Amen. Iny le fanomezam-pahasoavana omeny fanahy masina le fomba fiteninao io. Alléluia. De tonga de resy lahatra le olona eo. Amen. Fa misy olona na miteny izy na mitotro ohatra tsisy olona resy lahatra aminy. Io le teny fahendrena zany. Amen. Ka le teny fahendrena zany de miainga any anatintsika any. Tsika tsy tahaka ny taloha tsony hoe miteny ao molotra tsika marina fa anatin'ny fotsika ao tsy marina, zay ohatra zay tsy mety. Anatin'ny fotsika ao mety misy hoe fialonana nefa tsika miteny eto amolotra tsika de tiako ianao lainga. Amen. Zay le teny ino fitentsika anazy teny tsara lainga ino ma teny tsara alatra ino lainga tsara soratra ino tsy tadidiko le izy ohatrohatr'izay hoe mahay miteny ianao nefa anatin'ny fonao feno fiatsaram-bela aty. Zay tsy izy zay. Fa rehefa tsika nandray ny herin'ny fanahy masina de fanomezam-pahasoavana omben Jesosy voalohany atsika zany. Amen. Ka raha ohatra tsika nandeha amin'le toetra rehetra le fanomezam-pahasoavana le fanahy le fafenoan'ny fanahy masina le nizareko amintsika teo reo enoy tsara reny. Fa reny fanomezam-pahasoavana tsy fanomezam-pahasoavana fa reny fiasan'ny fanahy masina reny zany raha tena ratsika tsara ka tena miaina amin'io tsika. Amen. De eo tombo manome fanomezam-pahasoavana atsika. Alléluia. Mila manana an'ireny toetrareo zany tsika. Ampirotsaka ny fanahy masina ahatonga ny fanahy fataterana ambarako tsika. Fanahy fataterana toetra mendrika maha-kristianina. Amin'izay fotoana zay ianao lazaina hoe manana le fanahy ny fafenona. Feno ianao. Feno. Amen. Tsy fantatra moa ty live ty tapatapako fa za tena zava be de be an'le izy. Amen. De tsy afaka mivalapatra. Io no afantaran'olona hoe matotra raha-panahy. Ny olona hiakatra matotra raha-panahy. Ny fanahy masina mitoetra amin'ny olona matotra raha-panahy. Ny matotra raha-panahy no andeha hanambady. Jesosy ve apakatra olona zaza raha-panahy? Tsia. Matotra raha-panahy. Fotoana ny fahamatorana zao. Fahamatorana ara-panahy. Matotra azon'i Jesosy ampiasaina. Azon'i Jesosy hitoerana. Tsy mitoetratoetra fotsiny amin'izao ny fanahy masina. Fa mitoetra ao anatin'ny olona manana an'ireo toetra nizaraiko amintsika reo. Fandeferana, fanetretena, fitiavana, fahamarinana, fanaovan-tsoa, fahalemem-panahy, fahamoram-panahy, fahamasinana, fahendrena, fahalalana, fanoloran-tsaina, fahazavan-tsaina. Nazavaiko be debe nazavaiko amin'ireo ten'Andriamanitra reo enoy tsara. Fa raha antsika reo de mora amin'ny tompo mampiasa antsika. Ary ny fanahy masina de mirotsaka amintsika tena hoe tsy haiko milaza anazy. Alléluia. Fa raha ianao mbola zaza raha-panahy de tsy afaka azo anio. Tsy hainao na mitia olona, tsy hainao na mifandray amin'olona. Ohatra raisiko zany zay. Tsy hainao mandefitra, tsy hainao mamey ny molotra anao. Mora tafitohina, mora tezitra. Sady atao anatin'izany tsy hoe za tsy ao anatiny. Fa hitako ny tompo zao manova tsikelikely. Arakaraka ipetrahanao amin'ny fanatrian'ny tompo de manova Jesosy manova ny tompo. Amen. Rehefa atsika feno areo toetra reo voalaza reo, raha atsika feno vavaka isan'andro zany de miamaty le toetra taloha.
le toetrantsika teo aloha zany rehetra mivavaka mifona de maty miamaty de miditra am'izay le toetra vaovao de iny le toetra omeny Jesosy le vokatry ny fanahy iny omeny Jesosy de manomboka miavelona ao anatinao de manomboka anao mahay mandevitra manomboka anao mahay miteny manomboka anao mahay manao soa amin'ny olona manomboka mitsimoka le le mitiry ilay hazo satria tsika sara ny hazo ambolena. Alléluia, amen. Iny le hoe le teny na fafy teny amin'ny tany de misy nandray misy ny tsy nandray fa renao le nandray de mamokatra manomboka miavokatra. Alléluia, le voa entinao azo ny tombo hoanina sy ampiasaina. Amen. De amin'iny rehefa tonga ny fanomezam-pahasoavana hainao mampiasa azy hainao mitondra azy. Alléluia, tsy ententina fotsiny amin'izao fa manimba zavatra be dehibe ohatra ka ententinao fotsiny amin'izao. Misy fitandremana, misy fandaminana, misy fieritreretana, misy zavatra be dehibe zany ao anatin'le izy. Alléluia. Dia ny manaraka zay zany fanomezam-pahasoavana voalohany de le fahaizanao miteny ampahendrena. Io ihany koa zany na lahatrinao toy inona le teny hoe mahay mandahateny ianao nefa tsy mandresy lahatra olona izy ao de la manontany tena ihany koa anao am'izay. Fa le teneny Jesosy zany le avy amin'ny fonao tena hoe madio amin'ny fonao voakanao ampitiavana ampanetretena de le olona namianao n'iny ary voakasika satria tsy anao tsony miteny amin'iny fa le fanahy masina. Amen. Ny manaraka fanomezam-pahasoavana manaraka de azafady misy adiniko teo aloha fanahy ahasoa. Efa voatenitsika teo ny fanahy nomena fanahy ny teny fahendrena. Amin'izao fotoana izao jetsika ny fanahy ahasoa. Inona ny fanahy ahasoa? Amen. Raha misy ohatra an'izay ohatra malagasy hoe ny mahasoa aloha ny mahafinaritra. Amen. Voalazan'ny Baiboly ato fanahy ahasoa. Misy ihany koa zany fanomezam-pahasoavana omeny Jesosy mahasoa anao. Eo le lazako antsika matetika verimberiko le fitiavan'izao tontolo zao, le fahafinaretan'izao tontolo zao, ianao le babon'izao tontolo zao, le maimaika zavatra hita maso. Ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra. Ny mahasoa ny fanahinao aloha no atao voalohany indrindra. Io le fanahy mahasoa. Raha ianao zany manana io fanomezam-pahasoavana io dia tsy taitaitra mahay mionona, tsy taitaitra tsony amin'ny zavatra hitanao, tsy taitaitra tsony amin'ny zavatra ohatra hoe naraisiko ohatra manana kiraro anao anankiroa de efa tsy taitaitra tsony anao hividy foana ny kiraro hividy fa raha ianao manana fanahy mahasoa zany de mahay mionona ianao amin'ny nananao iny. Fa raha ianao tsy manana fanahy mahasoa mividy ianao androany rapitso anao mividy hafa koa afaka apitso anao mividy hafa koa tsy mahay mionona zay le mbola matimaty mahafinaritra anao le zavatra rehetra tianao azo daholo tsy mahay mionona nefa tsy ahasoanao kory le izy. Tsy mahasoa satria lany vola ianao zay. Faharoa fijejojona. Amen. Misy za kapako vasa efa gaga ngamba ny olona miara-miasa amiko kapako tsy miova anankiroa ngamba kapako sandaly entiko foana miasa. Ireo ihany. Na iovaova ary tsy vitako. Na anovanovan'le izy fa miezaka ihany satria ilaina ihany koa zany ianao ohatra hoe mana kiraro roa anao na telo, okay. Fa kiraro feno armoire nefa tsy misy tsy hainao am'izay aiza andraisinao. Zay le zavatra mahafinaritra. Dikan'izay ianao mbola tsy manana le fanahy mahasoa. Le fanahy mahasoa de fahaizanao mionona amin'izay anananao. Amen.
le mbola matimaty ny zavatra zany ianao, zavatra tsy mahasoa, zavatra tsy mitondra vokasoa amin'ny fiainanao. Amen. Fa ireny zany manaraka ho azy omeny Jesosy foana rehefa hitan'ny tompo hoe ilainao. Fa rehefa nananao zany le fanomezam-pahasoa, le fanahy mahasoa io zany, fanomezam-pahasoa le fanahy mahasoa io zany dia izy nazavaiko antsika hoe mahay mifaly amin'izay nananao. Mifaly amin'izay nananao. Mana 50 000 ianao, mana 500 000 ianao, mana 1 million ianao, mionona mifaly amin'iny. Fa misy olona tena tsy afa-po, mbola tsy ao anatinao fanahy masina. Halleluja. Maiza mionona, ina mahatonga ny olona manao tsy fanao. Say teny fanahy masina teo hoe araiky ohatra zao Michael Jackson teo araiky ohatra zao ohatra mainty ianao nefa iova fotsy. Izay le tsy afa-po. Iny le mahafinaritra. Iny le mahafinaritra ny tenanao. Ingany mbarovan'i Jesosy amin'ny rano zao video zao mba tsy tapatapaka. Alléluia. Misy attaque be dia be amin'le video ataoko en live tsy haiko fa tapaka foana. Amen. Dia le olona zany efa nomena abomination le izy tena abomination. Ohatra marina fa tsy nalala atsika. Io le mahafinaritra, le mahafinaritra ny tinofonao ty. Mitadiava ny asoa ny fanahinao. Amen. Mahasoa ny fanahinao dia andovanao ny fiainana mandrakizay. Je suis noir et je reste noir. Je suis blanc, je reste blanc. Alléluia. Teo mainty ianao, teo fotsy ianao. Fa hoana ny afarany vatanao satria tsy natao fotsy mihitsy ianao. Na io asianao menaka toy ny endaka ny tarenao matoa, misy tena manendaka ny vatany rehetrarehetra. Alléluia. Fa rehefa avy eo miverina mainty foana io satria izay no mamoronan'Andriamanitra anao. Hoy ianao mahasoa ny vatako, hoy ianao mahatsara ny vatako, tsy mety afa-po zany ianao. Fa iny le zavatra hoe mahafatifaty ety ivelany. Kanefa amono ny fanahinao. Amen. Amono ny fanahinao. Mahaiza mionona amin'izay nomeny Jesosy ianao. Mifalia amin'izay nanaovan'i Jesosy ianao. Misy ihany koa ny olona tsy afa-po ohatra raisiko ohatra asa. Manana asa anankiray tsy afa-po amin'ny asa, mbola misy mitady asa koa après-midi ohatra raisiko. Miasa izy maraina, miasa après-midi, miasa ny hariva, mahazo vola be za. Vatanao amin'izay reraka, tsy hainao tsony miantso an'Andriamanitra, tsy mana fotoana tsony ianao hivavahana, aiza fotoana hivavahanao. Zay le fahafinaretany tany, zay le fahafinaretana amin'izao. Mandalo izao rehetra izao, mandalo reo fahafinaretana reo. Halleluja. Jereo tantaran'i Estera. Estera hidra tao amin'ny mpanjaka. Againa ny olo-tsaina azy. Aza manisy ninona ho izy. Izay le fahendrena avy amin'Andriamanitra. Agay dia zoarina hoe fanahy masina ny olo-tsaina any Estera. Rehefa nidra tao masorosy mpanjaka Estera, halleluja, ny toetra ny Estera na resy lahatra ny asorosy mpanjaka fa tsy ny maky aziny. Mais le satana ankehitriny avadiny le izy maky azy no mahafatifaty ny lehilahy hanambady. Tonga amin'izay le tokantrano, izay le zavatra mahafinaritra ety ivelany. Eo amin'izay rehefa ao amin'izay vao mifankalala toetra, mifamono amin'izay. Mifoaza antsika kristiana. Mifoaza mangatao feno ny fanomezam-pahasoavana aizanao mitondra mandamina ny fiainanao. Fanahy mahasoa, io ny teneny voalohany eo fa tsy hitako le histoire azafady. Fa zay zany teneny Jesosy voalohany, fanahy mahasoa anao aloha voalohany indrindra, mahasoa ny fanahinao aloha, mahasoa ny nofonao. Misy ihany koa ny mahasoa ny nofo araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe tsy tiany Jesosy tsika tsy hanao tsaratsara nyty vatantsika ty, tiany Jesosy. Fa amin'ny antonony, amin'ny mety, amin'ny zavatra
tsara. Fa misy efa tsy araka sitrapony tompo de metratra tsika araka sitrapony Jesosy ianao lehilahy niova vehivavy. Vehivavy niova lehilahy. De io tsika sitrapon'Andriamanitra zany. Non. Tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Tsy sitrapon' Jesosy. Ahoana ianao metratra fotsiny ianao lehilahy niova. Efa diso tafaotra le fafinaretan'olombelona. Efa diso tafaotra. Alléluia. Jereo fotsiny zaza teo nampiteny fanahy masina salanitako Britney Spears hitantsika le olona mpandihy le manao ballet reny. De le jupe somary le mefakefaka de kiloty. Jereo le abomination am'izao fotoana zao le zavatra fahavetavetana matezitra an'Andriamanitra satria tsy mihaino ny olona. Amen. Tsy mihaino ny olona. Kiloty entineri nefa eritrereto any ray aman-dreny mijery azy ohatra, ny anadahany mijery azy ohatra, tsisy tsony fady. Tsisy tsony. Alléluia. Zay koa ianarany gasy. Omaly ny fanahy masina nyteny anao hoe averimbery fanahy masina zany hoe mila manambara ny fahamarina, mila mitory amin'ny firenena rehetra. Jona izy naka ohatra ny Jona izy fa mbola apitako amin'ny vidéo zavatra zay. Naka ohatra ny Jona izy ny rako fa nandatsy. Tsy mora am'le manao asan-tobo. Tsy mora. Nilefa Jona. Nilefa Jona andeha any anaty sambo. Jesosy tsy mora manao asan'Andriamanitra. Fa izy avy any anatiny trondro ny sotomin'Andriamanitra avy any. Nampidiriny tany fahaizan'Andriamanitra mihitsy zany izy hoe ato ianao rehefa tsy anaiky. Rehefa tsy anaiky ny asako anao, rehefa tsy andehanao ny asako anao, ho atelin'ity trondro ty anao mandritra ny 3 andro. Vao tao nifona tamin'Andriamanitra lasa Jona nandeha niteny amin'ny firenena rehetra hoe mibeba ianareo, mibeba après 40 jours Ninive va détruire. Après 40 jours Ninive va détruire. Izay ihany koa ny ilainy Jesosy amintsika. Izay naverimberana hoe mila manambara amin'ny firenena, mila mitory zay rehetra lazaiko ambarao teneny. Amen. Satria ho avy le fandringanana, fandravana. Alléluia. Nahoana ny tompo tezitra. Tsy jery fotsiny tsika ny ivelany fa natsika anaty fiangonana. Na atsika anaty fiangonana, jereo anaty fiangonana zao efa miditra ny mini jupe, efa miditra ny je m'en fous, efa miditra ny pantalon mini, juste encore miditra ery amin'ny altara. Mandray fanasan'ny tompo. Ibebatsika. Amen. De tsy satenenina zany fa le olona voatainao zao de miala fiangonana. Afaka miala mihitsy ianao. Alléluia. Fa iza ny andray valinasany? Ianao ihany. Samy andray ny valinasa atsika. Apocalypse 22. Samy andray ny valinasany. Na za na ianao. Amen. Nanao ny tsara ianao de mandray valinasanao tsara. Nanao ny ratsy ianao mandray valinasanao ratsy. Ny ratsy izy ratsy hatrany, ny tsara tsara hatrany, ny marina marina hatrany. Amen. Tsy tianao ambara ny marina, tsy tianao tenenina ny marina, de afenina amin'izay ny fahamarinana. Tsy samy tory mpanompon'Andriamanitra matahotra. Alléluia. Alléluia. Tsy resaka hoe mitsara hoe na za miady naiko hiditra ny lanitra. Tsy raha mitoreto za de fa matoritory fa hiditra ny lanitra tsia. Fa na za miady isan'andro. Tsy raha mitory ny olona anankiray ny fahamarinana de hoe efa hiditra ny lanitra izy, tsy zay mihitsy. Fa mba samy ho tafiditra atsika rehetra, mba samy andova ny lanitra atsika rehetra. Ny asoan'ny fanahinao aloha natao voalohany. Ny asoan'ny fanahinao
Inona izy ny tena Andriamanitra raha azonao izao rehetra izao. C'est tu as gagné tout dans le monde. Tu as gagné l'argent, tu as gagné tout, tu as la maison, tu as les villas, tu as l'automobile. Demain tu vas mourir. Où tu vas? Hein? Où tu vas? Parce que tu n'as pas encore senti l'affaire, tu n'as pas encore senti le feu. Tu dis que oh, il n'y en a pas la vie après la mort. Il n'y en a pas la vie et la mort. Tous les gens qui témoignent, qui ont vu l'affaire, qui ont vu le paradis, tu dis que il n'y a pas l'enfer. Il y a l'enfer. Il y a. J'ai senti ça minute, seconde, j'ai senti ça dans ma main. J'ai senti l'effet. C'était seconde, minute que j'ai senti ça. Je ne peux plus bouger comme ça. Mon corps s'était brûlé. L'enfer, c'est pas blague. J'étais 5 secondes comme ça. Dans les faits. Dans les faits. Et j'ai vu ma chair, c'était enlever les chairs. Hein? Les chairs s'étaient enlevées. J'ai vu ma chair c'est noufku mihitan. Ita que je vois comme j'étais dans les faits. Comme j'étais dans les faits. Et les chairs s'étaient tombées. Ça, tu peux pas, comment j'ai dit, tu peux pas même bouger, tu peux pas, je cherche, je sauve, moi j'ai dit sauve, tu peux pas même, il n'y a pas quelqu'un qui te sauve. Alléluia. C'est nous qui en vie encore, on peut repentir. C'est nous qui en vie, on peut repentir, on peut changer nos vies, on peut changer nos vies. Alléluia. Mais quand on quitte 5 secondes dans cette terre, c'est fini. 5 secondes, 1 seconde, c'est fini. Tu ne peux plus faire ni quelque chose, c'est fini. Ou soit l'enfer, ou soit le paradis. Et Seigneur m'a fait connaître, et m'a fait, même 5 secondes, j'ai dit 5 secondes, mais j'ai senti l'effet. J'ai senti l'effet. Et l'effet là, c'était brûler de corps. Et les corps, comment, je ne sais pas comment j'ai expliqué, mais c'est feu. C'est brillant. C'est brillant. Repentez-nous. Repentez-nous. Mon âme était sortie dans mon corps. J'étais dormi. Comme ça, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai mouru. Je dors comme ça. J'ai parti. Quand tu dors comme ça, tu es parti ton âme. Où tu vas? Si tu n'as pas Jésus. Là, tu m'en as dit. Des fois, le Seigneur m'a fait voir ça, me fait connaître. Mais les premières fois, c'était les noirs. Les deuxièmes, c'était les fées. Quand j'ai sorti mon corps, j'ai vu mon corps, c'était sur les lits. Et ma main, c'était... J'ai vu les murs là. Et ma main s'était traversée. J'ai traversé, c'était les noirs. Ma gaga zany fa makay zazany. Tonga de mandeha zazany mandeha amin'ny rindrina de mainty sady tonga de tsisy tananao zany manonjo an'le rindrina. Le rindrina tsisy hoe tsy afaka ataonao. Le rindrina tsy rindrina hitanao fa tonga de aizina be hitako. Niantson'i Jesosy amin'izay zaho. Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi 3 fois. Et j'ai retourné dans mon corps. Mon âme a retourné dans mon corps et ma tête, ça fait très mal. J'étais soulevée doucement, c'était mal ma tête. Il y a la vie après la mort. Ne blague pas ta vie. Alléluia. Ten Jésus c'est l'endroit. Niason fananao. Niason fananao. Niason fanatikalo.
Maro be ny olona reine de Isabelle maty. Izy anaran'le maty teo le reine. Misy mahita azy any amin'ny elo. Nefa nanana ny arenany. Mijaly mitaraina. Ao amin'ny Jesosy rerany misy fiainana. Ao amin'ny Jesosy misy fiainana manomboka ety tany ianao efa mahatsiaro fiadanana. Et on n'a pas la vie avec les diables te risés. Ils te donnent tout, mais ton âme là, il est prisonnier quelque part. Et quand tu quittes cette terre, c'est fini. C'est fini. Alléluia. Tu as toutes les choses. Hein? Tu mets la tête. Mais demain, quand tu mourras, où tu vas? Pense un peu, pense 5 minutes, 5 secondes, pense 1 heure de temps, pense 30 minutes, où tu vas? Alléluia. Si mandrara tika Jesosy anakarena, afaka manakarena tika. On peut être riche, afaka manakarena zasenao. Fa manakarena anao amin'ny Jesosy sambatra. Si tu es riche en Jésus, c'est très 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 bien. Mais tu es riche sans Jésus, c'est zéro. C'est zéro. Ah, c'est zéro. Regarde, zéro fotsiny le horohorotany. Firofiry tsy hoe mifaly amin'izay zavatra zay. Firofiry na vita villa, étage, nefa potika indray seconde. Une seconde, c'est fini. Et l'étage qu'ils ont fait, étage. Ils ont fait les villas, hein, l'appartement. Une seconde. Une seconde, Seigneur Jésus, la frappe, c'est fini. Donnez vos vies à Jésus sérieusement. Sérieux. Pas blablabla. Tongotra ray ivelany, tongotra ray anatiny. Non. Tsy ohatran'izany fanarahantsika ny Jesosy. Amin'ny Jesosy tsisy hoe ray zanaka. Amin'ny Jesosy tsisy hoe ty reniko dia namanota izy dia amboamboarina. Non. Non. Na Maria reniny Jesosy niteny mitomany amin'ny tenanao. Aza mitomany ahy. Dikan'izay amin'ny Jesosy tsisy hoe reny zanaka. Amin'ny Jesosy mitsara marina mahitsy izy. Alléluia. Fa ianao mampalala ny zanakao, ianao mitory amin'ny zanakao, mivavaka ny zanakao, tsy fahadisoanao zany. Alléluia. Afaka mivavaka anao ny zanakao, mitalao amin'ny Jesosy mba izy ikasika ny zanakao ihany koa. Amen. Fa ny amonjy ny fanahy tsy ianao mihitsy, fa Jesosy rery ihany. Jesosy rery ihany manova azy. Alléluia. Satria tsisy andeha tsororo zay amin'ny papako amin'ny mamako hiakatra any an-danitra, zay amin'ny zanako hiakatra any an-danitra, tsia. Jesosy ny tsara marina, tsy manako fitsarantsika olombelona. Fitsarantsika olombelona hoe ma mère et mon père et ma fille. Pour le Seigneur, c'est la vérité. La vérité. Et la vérité qui sauve. Ny fahamarinana no manafaka atsika, mamonjy atsika. Alléluia. Be dia be ny zavatra mahafinaritra. Raha olona zay koa toe lany ohatra manomboka hariva isaka marainandro, tsy ho tapitra ny zavatra mahafinaritra amin'ity tany ity. Ny mahasoa, ny fanahy mahasoa io tena tsara. Saotra fanahy masina. Fa zao tsy nandinika an'io fa eto vao ampitenen'ny fanahy masina. Fanahy mahasoa tena tsara. Alléluia. Ina mahatonga ny kolokolo be dia be tsy mety afa-po. Fa finaretana. C'est le plaisir du corps. Le plaisir du corps. Cet corps va devenir les sables. Devenir squelette. Mais ton âme, c'est l'important.
Tireo Madagasikara tsy miasa ny olona, tsy mahazo miasa na mana diplôma toninina raha tsy mandoa vola be. Misy zanakany zoko zao hiditra gendarme sa miaramila mila vola be 40 millions 20 millions. Zaho tsy manambola, aza tsy miditra am'zany. Non, j'ai pas entré dedans. Parce que c'est na ianao ary tsy miditra amin'ny concours io fa izy mitrano ka manome vola efa miray tsy kombakomba miratsy ianao. Amen. Alléluia. Priez, mets tes genoux et priez. Et le Seigneur Jésus va ouvrir toute la porte. C'est ça le combat de nous chrétiens. La prière anivavaka. Mandoli mivavady manokatra lalana Jesosy. Alléluia. Na tsy hanome vola ary ianao fa mandoalika moa misy zava-mahagaga ain'Andriamanitra atao. Miracle ve tsy ain'Andriamanitra atao? Ai, Jesosy no manao miracle. Alléluia. Raha mandeha amin'ny famarinana daholo tsika tanora io asandratra Andriamanitra ny firenetsika. Amen. Asandratra Andriamanitra ny firenetsika. Inona amin'izay ny teknika ny Satana? Manaraka an'iny daholo amin'izay ny zaza teoriana. Mandoa an'ireny vola reny. Dia faly Satana. Mandoa vola be vao tsy araka an'ilay fahaizanao intsony. Nefa ianao maty nianatra nanomboka 4 taona nahazo ny diplôma, tsy iny diplôma iny raisina fa miampy vola. Dia anaiky koa zany ianao ray aman-dreny manome ny vola mitotototo anao zao ny vola. Satria te azo fahafinaretana hoe hiasa ny zanakao. Tsy ratsy le izy, fa le izy misy kolikoly. Amen. Za dia miteny mitorina amin'ireo zanako hoe mivavaha, mandoalia. Fa na ty andafy aza za tsy hita vola. Ahita 40 millions, eo 40 millions afaka anaovanao nefa zavatra ohatra hoe anokafanao zavatra ho anao. Et le piège de diable. Mais izy maka an'iny vola iny, ny piasany. Ianao mikofoka avidinao hatramin'ny trano, hatramin'ny taninao, iasanao. Dia au départ zéro indray ianao. Efa finaretana amin'izao tany zao, amin'izao amin'ny andro iainantsika zao. Oh, séduction, les séductions. Dangereux. C'est trop, c'est danger. Dia mila mitandrina atsika amin'izay zany. Satria maro ny fanahiny zay fahafinaretana zay zany. Mahafinaritra zay miparitaka. Tena miparitaka. Fandrika be dia be ataon'ny Satana. Nous les chrétiens, zay mahatonga Jesosy miteny hoe la route est étroite. Ny lalantsika andanitra tena tery. Maminitsaka mpanakiray ianao efa misy fandrika raha eo. Alléluia. Zay mahatonga atsika mila foana atsika mivavaka mangataka ny fanahy masina hitarika atsika. Fa ny fandrika ny Satana amin'ity tany ity tena be dia be indrindra atsika kristiana tena beaucoup ils ont nous combattre beaucoup. Et si tu ne pries pas, tu attends seulement les dimanches et le diable rit, il rit. Alléluia. Enganetsika rehetra mbanana le fanahy mahasoa sy ny fanahy ny teny fahendrena. Amen. Omeny Jesosy atsika, ahionina amin'izay ananantsika. Ahionina amin'izay omeny Jesosy anao. Ahifaly amin'izay rehetra omeny Jesosy anao. Mifaly mandrakariva ao amin'ny Tompo.
Sambatra ny olona mahay mionona zany. Sambatra feno fifaliana. Jereo toriteny Jesosy Matteo 5. Sambatra ny ory fa izy no andovany tany ankamazay na tsy hoe izy no ampifaliana. Io le faiza mionona io. Fa ianao le mahay mionona tsy matimaty ny zavatra rena, milamina ny fiainanao. Ohatra raisitsika fotrany zao tokantrano teo ny lehilahy tsy mahay mionona amin'ny vadiny satria nahoana mitady fahafinaretana any ivelany. Io le zavatra mahafinaritra. Io le zavatra mahafinaritra dia tsy hajaina intsony le vadiny ohatrany hitsakitsahany no nina no le fahafinaretana. Tsy manana le fanahin'Andriamanitra ny olona ao anatin'izany. Marobe kristianina tatran'izany. Tsy mahay mionona, tsy mahay mifaly amin'ny vadinao ao ianao. Tu cherches encore une autre dehors. Tu n'es pas satisfait ta femme, tu cherches encore une. Tu vois encore une belle, tu laisses encore, tu suis encore l'autre. Tu laisses... Répentez-vous. Répentez. Quand tu as aimé une femme, reste avec une femme que tu as aimé et épouse-les. Épouse. Ne fais pas blablabla avant toute chose. Ataovy ny rara, ataovy ny mariage, ataovy ny vodiondry. Amen. Dia ajao iny vadinao mandra-pialanao ambony tany. Tu vas courir encore. Il y a une femme là-bas, elle est belle, elle est jeune. Là c'est non mandeha manaraka an'indray. Tsy vita koa iny ngamba ohatra 6 mois, tu laisses, tu cherches encore une autre. C'est quelle vie ça? C'est quel chrétien qui fait comme ça et il dit qu'il va aller au ciel? Non, tu ne vas pas aller au ciel comme ça. Allez, je dis la vérité. Je dis la vérité. Quel chrétien? Tu dis que chrétien, tu bois d'alcool. Tu dis que tu es chrétien, tu fumes des cigarettes. Tu dis... Les chrétiens, c'est abandonner tous les mal. C'est ça les chrétiens qui entrent au ciel. Il y a le ciel, c'est le paradis. Hitanao kristiana amin'izao, kristiana afaka manao zay tiany tao fa andron'ny fahasoavana ho tapitra ny andron'ny fahasoavana re tompoko, ho tapitra ny andron'ny fahasoavana. Hoaiza isika ho tapitra ny andron'ny fahasoavana. Il va assis sur le trône de jugement, Jésus. Et c'est fini le temps de la grâce. C'est fini. Abandonnez tout. Dian'izao ialao ny fahazaran-dratsy rehetra. Mba tsy hanenena antsika zany. Amen. Ce n'est pas que tu entres à l'église, tu parles à l'église que tu es chrétien. Non, ce n'est pas ça les chrétiens. Les vrais chrétiens, c'est adorer un esprit en vérité. Vérité, fahamarinana. Ny fahamarinana dia mandeha araka ny fahamarinana, manao ny marina. C'est ça les vrais chrétiens. Laisse les chrétiens que le diable, il est risé. Le diable est risé. Il met en coup, parle n'importe quoi, il parle, tu es chrétien, tu peux faire tout. Mais quand tu vas mourir, où tu vas, si tu fais tout? Ça, c'est les mensonges du diable. Les mensonges. Alléluia. Tu dis que tu es chrétien, tu es allé aux plages. Et tout ton corps, tous les gens te voient. Alléluia. Azafady fa za dia miteny zay rehetra lazay ny fanahy masina dia ambarako satria ny marina no manafaka antsika. Amen. Ny marina no manafaka. Ahoana ny aveniran'ireo zanantsika reo raha tsy mitentsika? Hoaiza ny hafarany ireo zanantsika reo raha tsy mitentsika?
mbola isy fotoana alefako hoe témoignage zazavavy anankiray mijery film porno sitrapony alefako rapitro. Vehivavy anankiray zazavavy azafady mijery film porno miaraka amin'ny namany kristiana izy any am-pianarana ny harivan'iny izy maty. Nentin'i Jesosy nalainy Jesosy ny fanahiny. Nalainy Jesosy ny fanahiny dia any amin'ny helo, tany amin'ny helo. Noho ny fijerena film porno. À cause qu'elle regarde les films porno avec ses amis à l'école. J'ai transmis en français parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui écoute en français. Je vais mettre un témoignage peut-être demain. Et la fille là, il regarde les films porno. Et la nuit, comme ça, elle est morte. Et les anges désir qui a arraché elle l'a amenée dans l'affaire. Demain, je vais mettre ça. Izy atsika hoe aiza ny place misy atsika kristiana ianao nefa mijery film porno, kristiana ianao mijery film de la guerre, kristiana ianao mijery n'importe quoi amin'ny Facebook, amin'ny internet. Non, c'est pas ça les chrétiens. Et les anges qu'il a amenés, elle, c'est les anges déchis. Il y a les ongles là, l'ongle qui est long que vous mettez là, les faux ongles. On dit faux plus ongle. Et fateneno est faux. Ne fambola petakatika. Et non, Andriamanitra namboarina Andriamanitra misy hoho. Qui a les ongles, mais qui met encore les ongles. Et faux encore. C'est les faux. Alléluia. Les faux. Et les anges là, c'est les faux ongles, l'ongle là qu'il a arraché cette fille-là. Il a les sirènes des eaux, qu'il a les ongles, l'ongle là. Alléluia. Je ne sais pas, hier, je ne sais pas, les Saint-Esprit m'a parlé, pour parler français, je ne sais pas. Hier, il m'a dit ça. Il faut que tu prêches en français, il faut que tu parles en français. Répentez-vous. Ça, ce n'est pas vient de Dieu. Tout ce qui est faux, faux cheveux, faux ongles, faux cils, ce n'est pas vient de Dieu. Tu es naturel, reste naturel. Tu es naturel, reste naturel que Dieu t'a fait. Que Dieu t'a fait. Alléluia. Reste avec ça. Tu es un homme, tu vas faire une femme. C'est ce qu'elles sont de vie. Tu es une femme, tu vas faire un homme. Ça fait triste le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est triste. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus. Vos temples, vos corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est la Bible qui dit ça. Jésus, je ne sais pas que je parle français, je ne sais pas. C'est la Bible qui dit ça. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous n'aimez pas n'importe quoi. Vous ne changez pas vos corps. Alléluia. Un jour, j'avais mis les poudres, j'ai mis tous les rouges à lèvres, j'ai mis tous les boucles d'oreilles. Avant, j'aimais tout ça. Un jour, j'étais écouté les témoignages. Le Seigneur m'a amené un témoignage, j'ai écouté. J'ai écouté ce témoignage. J'ai entré dans la maison, je ne peux plus bouger. J'ai entré dans la maison, j'ai dégoûté de tout. Je l'ai enlevé, j'ai débarrassé tout, je l'ai jeté. Alléluia. Parce que le Seigneur a amené elle en enfer à cause de ça.
tout ça, c'est les séductions. Tout ça, c'est les risques du diable. Tout ça, c'est les œuvres de sirènes des eaux. Si fantato fatato amteny français foana mialatiny a. Mialatiny mais peut-être il y a les francophones ici. Alléluia. Nous sommes dans les temps de la fin. Restez comme tu étais. Restez comme Dieu t'a fait. Tu es beau, tu es belle. Tu es belle naturelle. Hein? Je suis fière que Jésus m'a fait. Je suis fière en mon corps à tout ce qu'il m'a fait. C'était avant, j'ai mis tout ça. Dieu m'a pardonné, j'ai enlevé tout. Je ne juge pas personne ici, je ne juge pas, mais je parle par l'Esprit de Dieu. Je parle pour que tu vas regarder ta vie. Pour que tu regardes ta vie, tout ça, ce n'est pas vient de Dieu. Tu as une belle cheveux, reste avec tes cheveux. N'aimez pas les perruques, tout ça. Non. Tu saches, peut-être tu vas dire que je suis folle. Non, je ne suis pas folle. Je parle la vérité. Un jour, tu vas connaître la vérité. Demain, je vais mettre ce témoignage. Témoignage de cette fille, je vais chercher. Que le Seigneur l'a mis dans les séjours des morts. Elle a crié. Cet ange de là a dit, c'est fini pour toi, tu restes ici jusqu'à l'éternité. Elle a pleuré, elle a pleuré. Parce que il avait un servant de Dieu, il a parlé toujours, il parlait, je n'écoute pas. Il a crié, prié et pleuré. Et le Seigneur Jésus l'a enlevé, sa main enlevée. Et elle a dit, est-ce que tu connais comment tu étais là-bas? Jésus l'a demandé. Parce qu'elle est fille, sa maman, elle prie à cause de ça que le Seigneur l'a sauvée. Il faut que nous prions pour nos enfants. Alléluia. Il faut que nous prions pour nos enfants parce que nos enfants sont en danger. On ne connaît pas, on ne sait pas, il est allé à l'école, il fait n'importe quoi. À cause de sa maman que le Seigneur l'a sauvé. Et le Seigneur Jésus l'a demandé, tu sais pourquoi tu étais là-bas en l'affaire? Elle a dit non, je ne sais pas. À cause que tu as regardé le film porno avec tes amis à l'école. La vie chrétienne, ce n'est pas que tu fais tout, non. Et quand on parle, on dit que oh, tu juges. Quand on parle, on dit oh, ça, on voit qu'il est saint. Non, je ne suis pas saint. Je suis rien. Mais je parle parce qu'elle m'envoie. Parce qu'il m'envoie, pardon. Parce qu'il m'envoie et je parle. Même moi, je fais l'effort aussi pour moi-même. Amen. Mino faz tsara le hoe fanahy asoa sy fanahy ny teny fahendrena. Ivavaka tsika angataka ho fenon'i Jesosy andreo, omeny Jesosy andreo tsika, alleluia, mba samy ho feno zasy ianao. Omeny Jesosy fanahy asoa ny fiainantsika, asoanao a, dia katsao le zavatra mahasoa le tompoko, asoa ny fanahinao, andovanao fiainana mandrakizay. Fa tsy le mahafinaritra nyty tany ity, oloa nefa ty vatantsika ho loto iny mahafatifaty atsika. Rehefa miala amin'ity tanytsika ty tsika dia ny fanahy no miala. Vatanao eo, lo io. Amen. Ivavaka tsika angataka ny fanahy masina. Saotra Jesosy. Fanahy masinao misaotra amin'ny teninao.
Fanahy masonao, misaotra fa miteny foana ianao. Misaotra Jesosy malalo. Meo anay Jesosy ny fanahy ahasoa anay. Meo anay Jesosy ny fanahy mitondra teny fahendrena. Meo anay Jesosy, meo anay fanomezam-pahasoavana io Jesosy. Fa izany fanomezam-pahasoavana tsara indrindra Tompo malalo dia lalanay mamindra, ahafahanay mahafantatra ny tsara sy ny ratsy. C'est l'esprit de discernement. Izay le fanahy mahasoa. L'esprit de discernement. Afantaranao ny tsara sy ny ratsy. Misaotra fanahy masina. Misaotra fanahy masina. Misaotra fanahy masina amin'ny tolo-tsainao menao. Meo anay le fanahy mahasoa Jesosy. Meo anay le fanahy mahasoa, ahafahanay manderaka ny sitraponao. Ahafahanay mahafantatra Jesosy ny tokony ataonay. Jesosy, ty andehanay. Fa mila le fanahy mahasoa. Halleluja. Meo anay Jesosy le fanomezam-pahasoavana. Meo anay Tompo malalo. Meo anay ny aizanay manavaka ny fanahy samihafa. Aizanay mitondra tena tsara. Aizanay miteny araka izay sitraponao sy miteny fahendrena. Fanahy masonao, meo anay. Meo anay Dada malalo, osoro zay. Osoro zay Jesosy. Osoro andreo ositra reo zay. Osoro andreo fanomezam-pahasoavana reo zay Tompo malalo. Mba tena iaina anay izany. Halleluja. Halleluja. Misaotra fanahy masina. Misaotra fanahy masina. Halleluja. Amen, amen, amen. Eo amin'ny teny fanahy masina le fanahy mahasoa. Le fanahy mahasoa zany dia esprit de discernement. Alalanao le hoe mahafinaritra sy ny mahasoa. Manomboka izao anao zany mila mahafantatra an'izay. Ny zavatra mahafinaritra dia fahafinaretana vetivety. Fa ny mahasoa no katsao. Ny mahasoa no tadiavo. Dia ny mahasoa no fanano. Amen. Misaotra ny fanahy masina atsika. Mba tena mampalala ny zavatra rehetra izy. Amen. Mampafantatra ny zavatra miafina izy. Rehefa ianao mandinika mamaky an'io baiboly io, na ianao rehefa manana relation foana amin'ny Jesosy, dia pahalalana ianao na ny zavatra tsy fantatrao azy. Halleluja. Izao mbarako atsika fa tena tsy manana fotoana. Tsy manana fotoana fa na any ampiasana fotsiny mieritreritra Jesosy inona ny teny. Dia rehefa fanomezam-pahasoavana, dia ao mpamakiana dia manome teny ny fanahy masina. Eo izy manazava. Halleluja. Aza atao tsy rambona ny fiainana maha-kristiananao. Fanomezam-pahasoavana tsy hoe manao fahagagana ihany. Io manko mahamaimaiky ny olona. Tsy izay le izy. Fa le toetra mihitsy, le fiovana mihitsy. Mirakla zany azonao zany mangataka anao vetivety azonao. Ositra ny mirakla io zany nataon'le devoly. Ataony be dia be le manao mirakla dia mihazakazaka amin'ireny amin'izay ny kristianina. Na ny olom-bo afidy ary izy voafitaka. Araka Matteo 7:20. Fa izao famantarana zao izy nanaraka izay mino, androka dia amin'ny menarako izy. Hiteny amin'ny fiteny izay mbola tsy hainy izy. Anasitrana marary izy. Dikan'izay zany mirakla manaraka anao izay mino. Fa tsy ianao no mihazakazaka makany amin'ny mirakla. Halleluja. Io omeny Jesosy. Mandroaka devoly ianao dia miala ny devoly. Mivavaka ny marary ianao sitrana ny marary. Teny amin'ny teny tsy fantatra omeny Jesosy. Maminany, mahita fahitana. Reo angatanao azonao reo. Fa le toetra aloha voalohany indrindra miova. Fa raha vao tsy miova le toetra anao, raha tsy manaraka an'ireo tapy ireo anao, lasa fanahy sandoka ny miditra ao aminao. Amen. Izay mila fantatsika. Lasa esprit de python. Fa tsy fanahin'Andriamanitra. Fa ny olona manana fanahin'Andriamanitra dia manana an'ireo toetra ireo. Amen. Quand tu es en Christ, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ne cours pas derrière les miracles. Il y a beaucoup de chrétiens qui courent derrière les miracles. Non, ce n'est pas ça.
Il faut d'abord changer les caractères. Il faut d'abord les changements. C'est ça le Seigneur qui demande. Il faut avoir d'abord les fruits de l'esprit. Hier, je l'ai parlé ça, les fruits de l'esprit. Si tu n'as pas les Bibles, il faut que tu installes les Bibles. Et tu vas connaître la parole de Dieu. Il faut que tu lis la parole de Dieu. Pour connaître la vérité, la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. La parole de Dieu, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Les miracles nous suivent. Ce n'est pas que moi je cours derrière les miracles, non. C'est les miracles qui avec moi. Quand je prie, par exemple, je prie pour les malades. Si j'ai la foi et si j'ai les changements dans ma vie, Dieu m'a changé tout. Je l'ai accepté. Tout ce que Jésus m'a dit, tout ce que Jésus m'a parlé, je l'ai accepté. Et je l'ai marché dans sa parole. Parce que sa parole, là, ce n'est pas que tu lis seulement. Ce n'est pas que tu lis et c'est fini. Non, tu lis et tu suis. Amen. Et quand j'ai fait ça, je lis et je suis tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il disait, j'ai fait. Et maintenant, les miracles te suivent. Amen. Quand tu as changé tout, tu as changé, tu as les caractères, c'est que Dieu il veut. Les miracles te suivent. Tu pries pour les malades guéris. Tu chasses les démons fuient. Alléluia. Et là, tu vois les visions, les rêves, les révélations. Et là, c'est accompli ce que Dieu il veut dans ta vie. Amen. Tout d'abord, quand tu cherches les dons de l'esprit, les dons, parce que le Saint-Esprit qui donne les dons. Tout d'abord, tu changes. Amen. Ce n'est pas que tu es avec les... Tu es allé au stade, à l'église, et tu prends les micros avec les faux ongles, avec les mini-jupes, et tout ton corps, c'est dehors. Ça, ce n'est pas glorifier le Seigneur. C'est glorifier les sirènes des eaux. Ce n'est pas vient de Dieu. Quand tu allais à l'église, porte les habits longs, couvre tout ton corps pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Les anges, quand ils adorent Jésus au ciel, ils n'ont pas avec les mini-jupes. Non. Ils couvrent tout. Tout. Les 24 vers qui sont devant le trône de Dieu couvrent tout. Les pieds, ils ne voient pas même les pieds. Alléluia. Mais maintenant, les chorales, quand tu vois, avec les gémants faux, avec tous les oh. Je ne sais pas, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça que le Seigneur cherche l'église qui change. Il faut changer l'église. Il faut changer l'église. Il faut changer. C'est nous qui est l'église. Ici quand nous fiangunana, ici quand nous mila miuva, ou faza vani zo tutulzo. Il faut que nous qui change, nous les chrétiens, pour éclairer le monde entier. Amen. Alléluia. Et quand tu es avec ça, tu as essuyé les temples de Dieu. Tu as essuyé les temples de Dieu. Tu viens faire l'épidicité, tu viens dans l'autel et tu vas l'adorer, Seigneur Jésus, devant son autel. Non, ça c'est l'abomination. Comment tu dis que tu es servant de Dieu, tu es serviteur de Dieu et tu prends le micro, hein,
que tu viens courir derrière les femmes des autres, ou soit les hommes mariés qui étaient couchés là-bas et tu es venu pour chanter pour Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est pour essuyer le temple. Mandoto ny fiangonana anao amin'izay fotoana izay. Altaran'Andriamanitra ane io e. Altaran Jesosy zany mila masina ianao. Tu dois être saint. Amen. Tu viens boire d'alcool et tu allais chanter pour Jésus. Tu viens faire les publicités avec les hommes et l'argent que tu as amené là, tu donnes à Jésus. L'argent vient d'où? Il faut que l'église change. C'est ça le Seigneur qui veut. Il veut la sainteté dans son église. Mila ny fahamasina amin'ny fiangonana Jesosy. Mila ny fahamasina. Les gens m'ont abandonné à cause de la vérité. Mais je continue à parler la vérité. Je continue à parler. Alléluia. Tu ne peux pas adorer notre Dieu comme ça. Non. Et quand tu prends les micros là, les micros deviennent sales. Tu mets tes pieds sur l'autel là, l'autel devient sale. Et Dieu ne regarde pas. Alléluia. Amin'izao fotoana izao tsika angataka ny rano Jesosy dia amarana ny fotoana. Alléluia. Jesosy malalo mangataka ny rano zay anadio anay. Ny rano Jesosy anadio ny vatako manontolo. Ny vatanay tsirairay avy Jesosy diovy amin'ny rano. Ny rano Jesosy manadio anay. Rano Jesosy manadio anay. Rano Jesosy manadio anay. Rano Jesosy manasa anay. Rano Jesosy mikorina misambatanay tsirairay avy zay tonga eto. Jesosy rakofo amin'ny rano zay. Rakofo amin'ny rano zay. Ny rano Jesosy mandrakotra anay. Rano Jesosy mikorina aminay. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Asperge ton corps par le sang de Jésus. Pour que Jésus nettoie ton corps, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ce que tu as mis dans ton corps, le sang de Jésus te nettoie. Le sang de Jésus, si tu acceptes de changer, le sang de Jésus te nettoie. Mais si tu n'acceptes pas, le sang ne peut pas te nettoyer. Alléluia. Le sang de Jésus me nettoie. Le sang de Jésus me nettoie. Nettoie-moi, papa. Lave-moi, papa. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang, papa. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Lave-moi par ton sang, Seigneur Jésus. Le sang de Jésus me lave. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. De ma tête à mes pieds. Ma tête à mes pieds. Lave-moi par ton sang. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus me lave. Lave mes yeux, papa, par ton sang. Lave ma bouche par ton sang. Lave mes oreilles par ton sang. Lave mon corps par ton sang. Lave mes pieds par ton sang. Lave ma main par ton sang. Lave-moi, papa. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus me lave. Ce sang rano de Jésus. Rano manasanai. Rano de Jésus manasanai. Rano de Jésus manadiwanai. Rano de Jésus manasanai. Rano de Jésus manasanai. Ça somme rano de Jésus. Ça somme rano de Jésus. Ni rano manadiwanai. Ni rano manadiwanai. Rano manasanai. Katabasi karba. Ran Jésus. Ran Jésus. Ran Jésus. Ran sanakundi. Ran Jésus kurina msoftonzo. Mikurina msoftonzo. Hallelujah. Hallelujah. Sotra Jésus. Sotra fana masina. Hallelujah. Amen. 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 Amarana amin'ny fotoana antsika dia rapitso alefako le fitsovombelona. Rapitso raha sitrapony tompo apetratsika amin'ny tompo mba tsy ho tapatapaka ny connexion, mba tsy ho tapatapaka ny live dia alefako izy
aoriany tenin'Andriamanitra angamba izay arahantsika. Alléluia. Alohan'ny amaranako ny fotoana dia tiako hamafisina kety hoe ny rano Jesosy tsy miasa raha tsy ianao manaiky. Na miantso indroapolo telopolo eto mivavaka eto miantso ny rano Jesosy, si tu n'acceptes pas raha tsy manaiky ianao hiova hiala amin'ny fiainana-drazanao, ça fait rien le sang de Jésus. Alléluia. Ça fait rien. Si tu n'acceptes pas de changer, même j'ai prié ici matin, midi, soir, le sang de Jésus, ça, ce n'est pas efficace. Il faut d'abord tu acceptes de changer, et là le sang de Jésus te nettoie, te purifie. Le sang de Jésus, c'est très très important. Le sang de Jésus, c'est les faits. Le sang de Jésus, il est mort sur la croix pour toi et moi. Le sang de Jésus, c'est très valeureux, précieux pour nous. Car ce n'est pas Jésus qui était la croix, nous tous étions dans l'affaire. Alléluia. Nous tous partis dans l'affaire si ce n'était pas là le sang de Jésus. Mais le diable a échoué parce que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a ressuscité. Il n'a pas resté dans le tombeau. Non. Pourquoi nous adorons le sang de Jésus? Pourquoi nous adorons la croix? Pourquoi nous adorons Jésus? Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il a sauvé le monde entier à cause de son sang. À cause de son sang. Amen. Et il n'a pas resté seulement dans les tombeaux. Il est vivant. Avant l'Israël qu'on voit là, l'Israël, on appelle Dieu d'Israël. Parce que vient de Dieu, vient d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob. Alléluia. Dieu aime Israël. Et Jésus naît là-bas. Amen. Mais le diable qui a changé tout maintenant. Avant l'Israël, ils ont la loi que Dieu a donnée à Moïse. La loi que Dieu a donnée à Moïse, c'est pour tuer le... comment on appelle ça? Les anacondes. L'agneau. Oui, merci Saint-Esprit. Avant l'Israël, ils tuent l'agneau. Quand ils ont péché, quand ils ont fait des choses qui n'est pas bien, ils ont tué l'agneau, les petits agneaux. Et c'est comme ça toujours qu'ils ont fait, et c'est déjà l'habitude. C'est déjà l'habitude. Et Lucifer aussi, et les anges. Ézéchiel 28 parle de ça dans la Bible. Car Lucifer était chef de chérubim. Je ne sais pas, je commence à prêcher français. Oh, c'était... gloire à Jésus. Lucifer, c'est Dieu l'a transformé, Lucifer. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas la puissance. La puissance, c'est à Jésus-Christ seul, c'est à lui seul. C'est Dieu qui a transformé Lucifer. Il l'a transformé en pierre. Il apparaissait dans l'Ézéchiel 28. Et il a fait Lucifer pour le chef de chérubim au ciel. Et avant que Dieu
a fait tout. Il a déjà fait le monde. Et Dame si Ève est déjà là. Au jardin d'Éden. De Lucifer, si Niandel, midna miakatra. Parce que les anges qu'on voit là, les anges, ils montent, ils descendent. Maintenant, il a les anges ici. Il a les anges maintenant, il nous regarde. Il écrit tout. Tout ce que tu fais maintenant, il écrit. Et diable aussi est là, il écrit tout ce que tu fais. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes la parole? Est-ce que tu écoutes la parole? Il écrit maintenant. Alléluia. Est-ce que tu as accepté la parole? Et les anges montent et descendent, montent et descendent. Les anges avec Lucifer, parce que Lucifer était à côté de Dieu. Il était approche de Dieu. Dieu l'a aimé beaucoup. Parce que il a connu, adoré Jésus. C'est ça que je dis à nous chrétiens. Il faut connaître, adorer Seigneur Jésus. Il faut connaître, adorer notre papa. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est ça que je disais que tous les chanteurs, les chanteuses du monde là, c'est les séduire pour Lucifer. Il faut que prier pour eux. Pour Dieu les touche. Pour Dieu les change. Alléluia. Mais où est le chrétien quand on adore? Où est le chrétien quand on adore Jésus? Et les autres, quand on adore Jésus, ils ne chantent pas. Ils ne tapent pas la main. Il faut adorer. Regarde David quand il adorait Jésus. Il danse. Il danse pour Jésus. Il a jeté même ses habits. Ce n'est pas les habits que j'ai dit. Tu jettes tous tes habits. Tu vois, il y a rien d'autre. David en a parce que je dis qu'il a les habits comme ça. Il fait comme danse avec ça. Et Lucifer il connaît adorer Jésus. Et tous les gens, quand ils parlent, Lucifer, les dieux, il a donné les chansons. Il a donné chansons et ça sort comme ça. Comment je dis, je ne sais pas. Ils ont une fruna de mantra de lihira mvokaviawam. Mivokaviawam lihira fiderana. Lihira fiderana. C'est ma tout comme dire en dessous fond non d'entre. J'en ai une fruna de mantra. J'en ai à tsarana zaïs. Quand il adore Dieu, lâche, il est dans la joie. Mais comment? Il a rébellé. Il a rébellé. Quand il voit que j'étais une bonne place, il a cherché comme il va devenir comme Dieu. C'est ça qu'il pense. Il pense qu'il faut qu'il veut être comme Dieu. Et maintenant, il descend, il monte avec les anges. Et Dieu l'a envoyé, ils sont allés. Et quand ça commence beaucoup, quand il a piégé Ève, les serpents, il est entré dans les serpents. Et maintenant, il a... Père, mon Saint-Esprit. Et puis, ils ont échoué, Adam et Ève. Et tout le peuple, ça commence à beaucoup. Il y a une femme, il y a les femmes belles comme ça. Et Lucifer, il voit ça et l'ange. Ils ont couché avec les femmes. Et Dieu est fâché, il voit tout ça, Dieu, mais il ne parle pas. Et quand ils ont péché, ils ont pris l'agneau, ils nettoient ça, ils font ça. Quand ils ont descendu ici, sur la terre, il fait ça. Il prend l'agneau et parce que il y a le sang versé, c'est ça que Dieu le pardonne. S'il n'a pas le sang qui est versé, Dieu ne pardonne pas. Et c'est à cause de ça qu'il tue les animaux. Et il fait comme ça, il couche avec les hommes, les femmes. Ils ont mis les enfants avec les hommes, mais les anges,
et ne peut pas coucher avec les hommes. Les anges ne peuvent pas coucher avec les hommes. Avec nous, on ne peut pas coucher. Il ne peut pas coucher avec nous. C'est ça les femmes de nuit, hommes de nuit, quand ils rêvent, il y a les gens qui couchent avec toi. Il faut que tu sois debout et tu les chasses. Amen. Mille no, les femmes no fraisa namnozi, wano. Satria tsy azontsika atao mihitsy ny hoe anao firaisana amin'ny fanahy. Tsika olombelona atao hanambady olona tahaka atsika fa tsy hanambady fanahy. Amen. Dia rehefa zay foana zany ataon'ny zareo dia hitan'Andriamanitra ny ataony dia isaky manota izy isaky manota izy dia mamony ondra dia misy raha latsaka dia mamela Andriamanitra dia miakatra. Sady nandotony lanitra izy nandotony tany, nandotony lanitra nandotony tany. Quand il a fait cette abomination, il tue les animaux, il monte, descend au ciel et sur terre. Et quand il a les sang versés sur les animaux, Dieu les pardonne. Mais Dieu, il a mis ça dans son cœur seulement, il regarde seulement. Dieu, c'est comme ça. Tu fais tout ce que tu veux. Tu fais tout en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu fais tout. Un jour, il va venir vers toi. Et là, c'est la fini. Et c'est fini pour toi. Amen. Mais s'il donne le temps, c'est la repentance. C'est la repentance. Il faut que tu réponds quand il donne le temps. Il faut que tu changes. Et c'est comme ça qu'il a fait Lucifer. Un jour, Dieu a dit, si c'est comme ça, le ciel va... l'atmosphère du ciel, c'est sale. Et la terre, il faut que je descende. Il faut que je laisse mon trône. Je vais expliquer en français. Il faut que je laisse mon trône et je vais descendre pour devenir agneau. Alléluia. Ça dit parce que s'il n'y en a pas le sang, il n'y en a pas le pardon. C'est à cause de ça, Dieu descend, il laisse son trône. Même les anges ne peuvent pas croire ça. Comment il a descendu sur terre et il a choisi Marie. Marie, c'est utile. Ça ne fait pas. On dit, c'est ça que le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas que tu pries avec les maris. Pardon, je vais parler tout. Quand il est le temps, je vais parler tout. On ne peut pas mettre genoux devant les statues de Marie. Marie, c'est Dieu l'a formée. Alléluia. Marie, c'est une fille qui est dans la prière, dans la sainteté. Marie, elle était une fille de sagesse. Elle prie toujours. Elle était dans les temples, dans l'église toujours. Et Dieu l'a aimée. Et il a choisi Marie. Et Marie, c'est la femme de Joseph. Joseph n'est pas connu encore Marie. Il n'a pas les relations sexuelles entre Marie et Joseph. Et Dieu l'a aimé Marie. Dieu a dit, je vais descendre. Il a fait surprise à Lucifer ça. Alléluia. Lucifer, il connaît qu'il est Dieu. Il était venu, il connaît Jésus est Dieu. Mais il ne connaît pas qu'il va sur la croix pour finir de devenir agneau. C'est ça, Lucifer n'a pas connu. Parce que Lucifer, il connaît tout pour Dieu. Mais il y a les choses que Dieu l'a cachées, il ne connaît pas. Amen. Et quand il descend, il a envoyé les anges. Il a envoyé les anges à Marie. Pourquoi nous adorons un statut, une femme comme nous, et puis il est déjà morte?
Mais quand tu pries avec les maris, c'est l'esprit des morts que tu pries. Tu pries avec l'esprit des morts. Chapelet, il ne parle pas. Pardon, je n'ai pas entendu, mais je parle ce qui est dans la Bible. Je le passe tout ce qui est la vérité. Alléluia. Mais c'est comme ça, Jean-Baptiste, ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a parlé la vérité. Mais il a entré au ciel. Mais ils ont coupé la tête, mais il est entré au ciel. Amen. Parce que la vérité, l'homme n'aime pas ça. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas. Et Dieu descend, il est devenu entrer dans la ventre de Marie. Et l'ange a dit à Marie, tu vas naître un fils, il s'appelle Jésus, Emmanuel. C'est lui qui va sauver le monde entier. C'est ça les anges ont dit. Et c'est lui, c'est le fils de Dieu. J'espère qu'il a dit ça dans la parole. Fils de Dieu. Il n'a pas dit que fils de Marie, non. Fils de Dieu. Et quand il est entré dans la ventre de Marie, et là il a dit qu'il va appeler Jésus. C'est Dieu qui était dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est lui. C'est Jésus maintenant dans la ventre de Marie. Il n'est pas prophète, il est Dieu. Les musulmans, il a dit qu'il est prophète. Il n'est pas prophète, il est Dieu. Et il a né. Élisabeth aussi était Élisabeth Befukani, John Nakotamnio. Il fait 6 mois. John Baptiste, cousin de Jésus. Jean-Baptiste, c'est cousin de Jésus. Pourquoi il y a les gens qui prient avec les gens déjà morts? Ça, c'est Dieu l'utilise, c'est pas que tu pries avec ça. Il n'y en a pas saint que Dieu seul. Il est déjà mort, c'est fini. Par exemple, si je suis mort, il y a quelqu'un pour prier devant moi. Est-ce que je parle plus? Je parle plus, c'est fini. Pourquoi vous, mes genoux devant les gens qui sont déjà morts? C'est l'esprit des morts et les pièges de Satan, les pièges du diable. Et quand Jésus entrait dans la ventre, je vais finir, Jésus entrait dans la ventre de Marie, il a couché Marie, c'est Jésus. Et c'est lui, Jésus. Et quand Jésus est venu, Hérode a connu, le diable entré dans l'esprit d'Hérode pour tuer tous les enfants. Parce qu'il connaît que Jésus est venu, Dieu est venu sur cette terre. Il cherche pour tuer Jésus, mais il n'a pas pu. Jusqu'à fini l'œuvre de Dieu, jusqu'à fini sur la croix. Et maintenant, Jésus, ils ont amené sur la croix. Judas, l'esprit de Lucifer aussi entré dans l'esprit de Judas. Alléluia. Judas, c'est Judas, mais l'esprit de Lucifer entré dans Judas. Et il est par mon Saint-Esprit, il a accepté pour donner Jésus à le fashion par dalana siro miaramila numena nanaik zanizia na matkan Jesus. Na matkan Jesus izy de numena nanaik nandray an'le vola. C'est l'esprit dans les Judas, c'est l'esprit de Lucifer. Il était entré dans les Hérode pour tuer Jésus quand il était enfant, il n'est pas pu. Et puis il est entré dans l'esprit de Judas pour tuer Jésus. Et là, c'est le temps que Jésus va entrer sur la croix.
C'est le temps qu'il va finir son temps ici sur la terre. Il a accepté The maintenant. Bluetooth device is ready to pair. Maintenant, il a accepté pour aller sur la croix. Et Lucifer est content parce qu'il pense que c'est fini pour Jésus. C'est fini, il va mourir sur la croix. Là, Lucifer n'a pas connu les buts de Jésus, les pensées de Dieu. Personne n'est pas connu ça. Les pensées de Dieu, c'est quand il est sur la croix, c'est le sang versé. Il faut qu'il ait le sang. Il faut que vider le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur sa main, le sang de Jésus sur ses pieds, le sang de Jésus sur son cou ici. Et tout le sang de Jésus coule. Il faut qu'il coule parce qu'il n'y en a pas le pardon s'il n'y en a pas le sang. C'est ça que Jésus est devenu agneau, devenu animaux pour tuer, pour son sang coule, pour que le pardon du monde entier, parce que Lucifer a sali le monde. Tout ce que Dieu a fait, il a détruit. Tout ce que Dieu fait quelque chose, il entre. Tout ce que Dieu fait quelque chose, il entre. Il détruise. Et les hommes aussi, ils suivent parce qu'il s'il n'a pas l'esprit de Dieu, il ne connaît pas. Amen. C'est important d'y avoir l'esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui conduit ses enfants. Tout ce qui n'a pas l'esprit de Dieu, il n'a pas à partir de Jésus. Il n'a pas appartient de Jésus. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'as pas appartient de Jésus, non. Parce que l'esprit de Dieu qui parle à tout. Même je parle maintenant, c'est l'esprit de Dieu qui conduit moi. Il me conduit, il me parle tout ça. Amen. Rehefa maty Jesosy Mahazo fijaliana, latsaka ny rano tete, dia iny le rano fanavotana sorony le biby atao sorona. Eo tsy ny fantatry ny Lucifera. Zay tsy fantatry ny Lucifera eo. Efa nidina tany amin'ny fiainantsika Jesosy. Quand Jésus a descendu sur l'enfer, il a mené tous les gens qui n'ont pas encore connu la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens encore. C'était avant, il n'y en a pas encore la Bible complète. Il n'y en a pas la Bible complète. Et il a sauvé là-bas. Et quand Lucifer a vu, il est entré dans l'affaire. Il avait la guerre là-bas. Mais ils n'ont pas réussi. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Et Jésus a ramené tout vient dans l'enfer. C'est à cause de ça que dans la Bible a dit tous les cimetières ouverts. Les gens à réveiller. Amen. Et Jésus a ressuscité. Et là, les gens qui, l'église, l'Israël, qui ont tué l'agneau, c'est fini. C'est fini. Ça, et maintenant c'est le temps de la grâce, c'est Jésus qui a donné sa vie sur la croix. Et c'est ça que le sang, l'agneau devenu Jésus. L'agneau c'est devenu Jésus. L'agneau immolé c'est Jésus. Parce que c'est son sang maintenant qui a versé pour pardonner le monde entier. Et là c'est fini. C'est fini, il est monté au ciel. Alléluia. C'est à cause de ça que Dieu est descendu. Il a dit, il faut que je descende pour finir ça. Il faut que je descende parce qu'il pense pour Isaac. Abraham a donné son fils Isaac, mais il a arrêté, ce n'est pas ça. Il pense pour les animaux, pour pardonner les péchés du monde, mais ça ne suffit pas. Mais lui seul, il a descendu pour nous sauver. Amen. C'est l'amour. L'amour, c'est ça l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Parce qu'il a la loi
Il y a la loi de Dieu. Personne ne peut enlever ça. Dans la Bible, là, personne ne peut effacer, ni ajouter, ni effacer. C'est à cause de ça, depuis, la Bible est toujours là. Et toujours la vérité. La Bible, même diable, il cherche pour supprimer, détruire. Il cherche pour détruire ça, la Bible, mais il ne peut pas. Alléluia. Car c'est la loi de Dieu. Même Dieu ne peut pas changer ça. Na Jesus tsy afaka manafaka ny manala an'io. Rehefa ianao ohatra tsy mandeha araka ny fahamasinana, dia tsisy azon'i Jesosy atao. Satria teniny tsy afaka hovainy intsony. Il ne peut pas changer. Rehefa miteny izy amin'ny Baiboly, tsy azo atao mijangajanga. Quand il parle dans la Bible, on ne peut pas faire l'impédicité, on ne peut pas faire couche avec homme ou femme ou femme. Mais si tu fais ça, Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi. Alléluia. Parce que c'est ça sa parole. Il ne peut pas en dehors de sa parole. Il ne peut pas dehors de sa parole parce qu'il est mon fils. Ah, ok, je vais le sauver même il est dans l'homosexuel. Non. Il faut que toi tu changes. Après ça, tu suis la parole. Et là, tu suis la loi de Dieu. Amen. Parce que dans la Bible, s'il n'y en a pas les 100 versets, il n'y en a pas les pardons. Il n'y en a pas les pardons. Et qu'est-ce que j'ai fait, Dieu a dit? Qu'est-ce que je vais faire pour qu'il y ait le sang qui a coulé? Parce que Lucifer, il a sali tout. Et c'est ça que Dieu descendit. Il faut que moi, je mors sur la croix pour devenir sang qui coule. Alléluia. Peut-être, mais peut-être vous comprenez bien. Et maintenant, Apocalypse 12. Lucifer, il va entrer au ciel maintenant. Tu peux lire l'Apocalypse 12. Et quand il va entrer au ciel, les anges venus. Les anges Michael, ils ont combat, il y a les combats. Il ne peut plus entrer au ciel parce que c'est fini les animaux. Il ne peut plus faire les... Parce qu'il a encore fait ça, les animaux, il tue et puis Dieu les pardonne. C'est fini, Dieu l'a déjà enlevé. C'est ça la loi que Dieu l'a changée. Il ne peut pas effacer ça. La loi, c'est toujours, il a les 100 versets, c'est ça le pardon. Et c'est ça qu'il a descendu devenir animaux pour qu'ils son sang inversé. Et c'est ça le pardon du monde entier. Et tu blagues avec cette sang. Hein? Tu blagues, tu fais des bêtises avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est très important. Parce que son corps, il est mort. Descendu pour mourir pour toi et moi. Et tu fais seulement des péchés. Un jour, tu vas rencontrer Jésus. Un jour, tu vas devant le trône de Dieu. Tu vas parler quoi? Tu vas parler quoi? Tout ce que tu as fait là, il y a les anges qui écrivent. Tu étais dans l'hôtel, tu étais dans les mensonges, tu étais fait n'importe quoi. Des anges écrivent ça. Et devant le trône, tout, tu vas voir dans l'écran. Tout ce que tu as fait depuis que tu es enfant. Il n'y en a pas que tu entres dans les repentances. C'est ça. Dieu amour, il donne sa vie pour toi. C'est qu'il cherche. Tu changes et tu répands et tu changes. C'est ça Dieu il veut. Amen. Satria tsy afaka manova ny lalàna io Jesosy. Tsisy lalàna niova zany anatin'ny Baiboly io. Tsisy lalàna niova.
Afa-tsy hoe izy nidina tonga zanak'ondry. Le zanak'ondry fotsiny niala dia iny ny raha latsaka, iny ny fanavotana antsika rehetra. Rehefa tonga eo amin'ny varavarana amin'izay Lucifera hiditra any, tsy ady niaraka amin'ny anjely Mikaela. Dia inona ny tenin'Andriamanitra vakiona Apocalypse 12:12 fa manambara an'izany. Ils ont vaincu Lucifer et les anges décis. Il a mené les anges avec lui. Un tiers des anges, il a mené avec lui. Et là, il n'a plus les pardons pour eux. C'est ça, ils ont fâché, ils ont venu sur l'église. Si tu connais ça, tu ne fais pas blague dans la vie des chrétiens. Alléluia. Tu ne fais pas blague. Moi, je ne blague pas à ma vie chrétienne. À ma vie spirituelle, je ne blague pas. Amen. Parce qu'il est fâché, parce qu'il ne peut plus entrer au ciel. Les anges là, l'ange Michael a dit, il n'y en a plus de place pour toi ici, c'est fini. Là, il a échoué totalement. Il a échoué parce qu'il ne savait pas que Jésus sur la croix était pour sauver le monde. Il n'y en a plus les animaux. Pour Lucifer et les anges d'ici, il n'y en a plus les pardons. Il n'y en a plus de pardon. Mais nous sommes, je vais expliquer bien. Nous les chrétiens, nous les hommes, on peut aller vers le Seigneur pour demander pardon. C'est ça l'important, c'est ça l'amour de Dieu. Parce que Lucifer et les anges, ils ne peuvent plus. Même il dit, pardonnez-moi Seigneur, pardonnez-moi Dieu. Pardon. Dieu ne pardonne pas. C'est fini pour eux. Et c'est pour l'éternité en enfer. C'est ça, cette lieu Dieu a fait pour Lucifer. L'enfer. L'enfer. Il y a les fées là-bas. C'est pour lui et les anges d'ici. À cause de ça, ils ont fâché. Pourquoi les hommes, ils peuvent demander pardon devant Dieu et il accepte. Mais pourquoi nous? Il a dit comme ça. Mais pourquoi nous? On ne peut pas pardonner. Mais pourquoi nous, si on pardonne, il n'a pas accepté? C'est ça, il est fâché. Il est venu sur cette terre pour combattre l'église. Repentez-vous et pensez bien à ça. Parce que ton âme là, il cherche. Ton âme là, il cherche pour amener avec lui en enfer. Amen. Ny fanahana ao ny tadiaviny miaraka aminy ho any amin'ny fahaverezana. Satria izy dia tsy matory Andriamanitra, satria efa tsy mahazo famelan-keloka zay izy. Efa tsisy famelan-keloka intsony nenay, dia tsy avelanay koa izy ny kristiana rehetra dia tsy maintsy ataonay andavona azy. Dikan'izay, aza misangisangy intsony amin'ny rano Jesosy. Aza misangisangy amin'ny fiainana maha-kristiana anao. Ne fais pas de blagues à la vie de ton chrétien. Ne fais pas de blagues à ton âme. Alléluia. Parce qu'il cherche pour arracher ton âme là. Il peut te donner tout. Il peut te donner l'argent. Il peut te donner tout. Mais il dit reste dans les péchés. Les péchés, c'est la séparation avec Dieu. Si tu es dans les péchés, tu sépares avec Dieu. Tu sépares. Mais si tu demandes pardon, aujourd'hui Dieu dit, entre dans la repentance. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Plus que tout. Et demande-le pardon. Même tu fais quoi dans ta vie maintenant quand tu écoutes cette vidéo? Je ne sais pas tous les gens qui écoutent cette vidéo. Quand tu écoutes maintenant, même tu fais quoi? Même tu couches avec 1000 femmes. Même tu étais dans, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Tu as tué les gens.
tu es je ne sais pas, tu es dans les francs-maçonneries et l'immédiocratisme. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. Même tu attaques les chrétiens, même tu attaques ses enfants, Dieu t'aime. C'est comme ça, Paul, il attaque les chrétiens, il attaque les disciples. Mais Jésus l'a dit, pourquoi tu me combattre? Jésus, il a vu la claire comme le soleil et ses yeux devenus aveugles. C'est Paul. Parce qu'il est chercher les disciples de Christ, les disciples de Dieu. Si tu combattes les enfants de Dieu, souviens-toi bien que tu combattre Dieu. Amen. Naone nós manenjika Paul. Kanefa Jesosy na dia teo ary izay zavatra nataony Paul zay namindra fo tamin'i Jesosy. Zay ny le mafitiavana an' Jesosy. Ianao le miaiky le fahadisoanao dia miova. Paul tsy hoe nibebaka izy dia nijanona nanenjika ny kristiana foana. Zay nge ny mahadiso antsika. Mibebaka antsika nefa mbola iny ihany ataontsika. Mibebaka mbola iny ihany atao. Tsy zay le izy. Fa le fibebana dia miala tanteraka. C'est ça la vraie repentance. La vraie repentance, c'est tu abandonnes totalement et tu ne fais plus. Ne fais plus. Amen. Est-ce que tu vois que Paul, il était cherché, il cherche les disciples. Il cherche pour tuer les disciples. Quand il vit Jésus, est-ce qu'il a resté pour chercher les disciples? Il a abandonné ça et il donne sa vie à Jésus. Tu es devenu une nouvelle créature quand tu es en Dieu. Tu as abandonné tout. Tu changes tout. C'est ça le vrai chrétien. Amen. Je vous dis aujourd'hui, j'ai dit, l'Esprit de Dieu dit, ne fais pas blague à son sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est précieux. Le sang de Jésus, si tu ne changes pas, ça, ce n'est pas efficace. Mais il faut que tu changes. Tu acceptes. Tu dis, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui. Seigneur Jésus, je t'accepte. Je vais changer. Nettoie-moi par ton sang. Maintenant, le sang va entrer dans ton corps. Il était une fois, j'ai pris comme ça. Quand j'ai demandé pardon au Seigneur, tout ce que je faisais. Tous les pédicés que je faisais. Tous les mal, ce que je faisais. Et j'ai demandé son sang. J'ai senti vraiment, il y a les choses qui marchent dans mon corps. Les sangs, il entre le sang de Jésus. Quand tu appelles, il entre dans ton corps, il te nettoie. Mais quand tu es dans la sainteté, dans la vérité, il te nettoie. Mais si tu ne veux pas, tu dis oui, pardonne-moi, Seigneur, pardon. Demain, tu es dans les mensonges. Demain, tu es encore dans l'occultisme. Tu es encore dans les francs-maçonneries. Et les soirs, tu es venu encore. Pardonnez-moi, Seigneur. Demain, tu fais encore. C'est quoi le pardon là? C'est rien. Le pardon, c'est le changement. Alléluia. Zay zany no. Be ny teny meny fanahy masina tandroany misaotra ny tompontsika tamin'ny de connexion, tsy tapatapaka, voninahitra ho an'i Jesosy. Merci Seigneur Jésus, il a donné les connexions aujourd'hui. Amen, amen, amen. Tsara ny tompo fa mino matoa tanteraka voateny misy tiany Jesosy amboarina ny fiainantsika. Amen. Raha pitso ny fotoanantsika dia raha sitrapon'ny tompo sika manaraka témoignage sady manazava tenin'Andriamanitra. Vavaka antsika marana ny fotoana. Andriamanitra rainay tsara indrindra ao. Misaotra anao amin'ny teny rehetra nomenao teto fanahy masinao. Nazary tsy nanomana an'izany fa ianao no manome fanahy masinao. Tsisy zavatra nieritrereto tompo.
fa ianao no mandamina amin'ny programa dia aminao Jesosy eo. Ka misaotra amin'ny fitarianao fanahy masinao, misaotra amin'ny teny rehetra nomenao teto, fananarana, fanitsihana, fanamboarana ny fiangonanao Jesosy eo, satria ianao mila fiangonana masina tsisy pentipentina niakatra any an-danitra. Zany ny teninao Jesosy eo. Ka dia misaotra Tompo fa nananatra ianao, nananatra ny hafa ihany koa. Misaotra Jesosy ka anjaranay no mandray, anjaranay no makatoa Tompo malala. Dia voninahitra anao rery ihany. Petrako aminao koa amin'ny alina anay Jesosy, amin'ity alina ity, menao torimaso voavela heloka izay tsirairay avy, arovanao amin'ny loza, arovanao amin'ny fakapanahy, ka raha misy atafoka atao amin'ny fahavalo dia hitsangana izay tsirairay avy Tompo, ary ny ranao andrakotra anay ka tsy ho hitan'izy ireo izay Jesosy amin'izao alina izao. Voninahitra anao rery ihany Jesosy malala. Mametraka ihany koa Jesosy ny fotoana rapitso, programanay rapitso amin'izao live zao Jesosy eo. Petrako ampelan-tananao, menao fahendrena aizako mitory, aizako manambara ny teninao Jesosy eo. Ary ihany koa Jesosy eo, amonjy ny fanahy hafa. Saotra Tompo malala. Petrako aminao Jesosy ny fotoana rapitso rehetra, tontolo andronay rapitso rehetra Jesosy eo, lavitry ny ratsy, lavitry ny loza, lavitry ny fakapanahy, ataonao mpandresy foana zay Jesosy eo. Misaotra rainay tsara indrindra. Alleluia. Amen, 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 amen. Saotra ny Jesosy tsika. Tahian Jesosy daholo Tompoko.